So he was not just a priesthood order, neither was he a myth. afatra ntorign'ny mpaminany William Marion Branham mitondra lohateny manao hoe izy moa ity Melkisedek ity ny alahady ariva fa 2 febroary 577 tao amin'ny Branham Tabernacle, Jeffersonville, Indiana, USA. And he had no time he ever ended. And ever who it was is still alive tonight. Let us bow our heads for prayer. Iondritsika mba hivavaka. Dear Heavenly Father, Ray malalany an-danitro, renay io hira hoe mino fotsiny ihany io. Mampafantatra anay izany fa izay fotsiny no ilaina ataonay mba handovana ny teny fikasan'Andriamanitra rehetra. Ny mino azy ireo fotsiny, satria voasoratra hoe ny zavatra rehetra dia hainy mino. Mitaraina ary zahay, tolay lelana nanjanaka voany andro be. Tompo, mino aho, vonjeo aho afaka amin'ny tsifinoko. Sotranao zahay ny amin'ny herinao lehibe, ny fanambaranao lehibe ny amin'ny tenanao, aminay, amin'izao andro faran zao. Zany dia mahasambatra indrindra ny fonay, ka mahafaly ny fahalalana fa tafiditra ao amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra velo zahay, izay manamarina ho valiny zany amin'ireo profo ara-batana sy ara-materialy toy izay efa nataony fahiny ary teo izay efa nampanantenainy ho amin'izao andro zao. Mankasitraka anao tokoa zahay iray Andriamanitra ay amin'izao andro feno aiziny zao izay toa tsy halalan'ny olona ny lalakaleha, faly tokoa zahay raha nahita n'ilay faritra fierena, ilay fanisirana. Ankehitriny taio zahay zao arivo zao Tompo raha iresaka ny teninao ary ireo fampanantenana nomena anay enganeka ho azonay eo am-po izy ireny ka ho tiavinay ampanajana sy ankatoavinay miaraka amin'ny tena fifehezantena araka an'Andriamanitra. Fangatanay amin'ny anaran'i Jesosy zany. Amen. Fanatim-pitiavana hoe tsy tokony ho nanao zao nareo. Izany nanao zao? Ianao ve nimeloka? Ny mpandamitra rano raisiko tompona raikitra, lasa izy fa nitady fanatim-pitiavana ho aho. Tsy tokony nanao zao izy. Akasitrahako zany, Andriamanitra malala. Nefa tsy ho an'izany natongavako. Misaotra anareo, ny tompo anentanareo. Anao zay rehetra azoko atao aho, apetrako avy hatrany amin'ireo asa fanompoana ny velany zany dia ho fantatro fa andeha amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary raha sitrapony tompo, izaho ihany mampiasa azy any amin'ireo firenenan'ireo mba hitondra an'izao filazantsara no renesinareo tamin'ity herinandro ity izao ihany, dia fantatro fa ho tanteraka araka ny fomba ninonareo anio zany. Anampianao anio any ny tompo. Ankasitrahako tokoa ny amin'ireo rehetra tonga tamin'ity herinandro ity sy anareo rehetra zahay mifandray aminay anio arivo, indray amin'ny alalan'ny antso an telefona ary ankasitrahanay ny tsiraray aminareo. Hoy Billy tamiko tamin'ny maraina, hoy izy, ry dada, raha niaraka tamiko ianao tamin'ny maraina, raha vao niposaka kely masoandro ka nanketo manodidina teto dia ho nahita an'ireo reny namana ny zanany tao anaty fiara. Sy ireo olona mampalahelo teo ambanin'ny orana niary ny fisokafa ny varavarana. Hitanareo ve ny mampiatsara velatsiara ilaza koatra ny fahamarinana aminareo? Anao zay tsy mamendrika tokoa. Matetika ny voatery mandona mafy, nefa tsy hoe zay ny tiako atao fa nohony tsy zany mandona mafy, ny fahamarinana ny mandona mafy. Ary nefa inoko fa zay no antony natongavanareo satria tsy ho potanteraka aminareo aho ka manao zay rehetra azoko atao mba hanampina anareo. Ny tompo ane hanampy ny tsiraray aminareo. Anankehitriny, te saotra ny olona noho ny fiarah-miasa tsara nasehony, ny olona amin'ity tanàna eto ity ihany koa, izay nanome antsika, namela antsika anofa tamin'ity sekoly ity an'izao trano fanaovana fivoriana sy fanatanjahantena izao. Ary te saotra an'ireo mpitantana raha eto izy ireo. Ary te saotra ihany koa Thurston Colvin, izay mpiambiny eto. Ny amin'ny fiarah-miasa tsara nomeny sy ny fanampiana antsika azahoana an'izao, ary ny fiarahany amintsika isakarivo. Isaorantsika ny polisy eto Jeffersonville
raha tonga eto ka manaramaso amin'ny vidiny mirary tokoa inoko fa eo amin'ny $10 isan'ora eo no natongavan'ny polisy eto anao adidy manokana mifandaminana ny fiara miambina mba tsisy zavatra maninona ka ilamina ny rehetra akasitrahantsika ny rehetra ny amin'izany ary ny eo koa lay mpikojakoja etsy amin'ny mille na tsikaritra azy a ho anareo rehetra zay tafiditra amin'izao tena makasitraka anareo tokoa zay misaotra ny tsiraray aminareo aho ny am'ireo fanomezana nentiny bili teo amiko anio ariva ny fanomezana maro izy ireo reo fonosana nisy vatomamy sy ny sisy ny anankiray tamin'ireo dia naneo an'ireo fahasambarana niaraka tamin'ny sariny Kristy vita sikotra tao anatiny lay toroteny teo tendrombohitra ary tena tsara tare lay izy misaotra betsaka anareo aho koa zavatra maro tokoa tsy haiko ny fomba isaorana anareo ny amin'izany avy eo teo koa ny fanoana anareo namatsy arabola ny fivorina azo antoka fa ankasitranay zany amin'ny fony ay rehetra hitanareo rehetra betsaka ny eny tompo lazy Billy fa betsaka ny olona nangataka fiaonana manokana tamin'izao fotoana zao ary betsaka no nanana zazakely atolotra toy inona ny faniriko anao zany saingy hitanareo raha tonga tamin'ity indray mandeha ty dia tena maika loatra ka tsy maintsy nijanona nandritry ny fotoana rehetra teo fandiniana nyty teny ty sy ambavaka mba hahafana mitondra ny reto afatra reto hitanareo zany dia tsy zavatra tsy fahita tokoa zany ho antsika satria fitadiavana ny sitrapon'Andriamanitra io ary milaza an'ireo zavatra eo avy eo nefa tsy maintsy mifanitsy zany rehetra zany koa mangataka amin'Andriamanitra aho ny amin'izay tokony hovelarina eny raha sitrapon'Andriamanitra iverina tsy elo zay raha vao afaka manokana andro anankiray misy efitra narosoko na nilaza zavatra ho an'ny Paska tsaratsara ny anamarinako an'izany satria inoko fa mana zavatra vohomana ho an'ny Californie saika amin'ny fotoana io koa mety tsy marina angamba na zany na tsy zany rehefa tavaverina eto amin'ny tabernakle zay dia andefa karatra ho anareo ary ho an'ny fiangonana ka anome ny daty sy ny ora avy eo aho angamba amin'ny fotoana io indray tsy nanokana fotoana ivavahana ho an'ireo marary mihitsy aho tsy nisy fivorina mihitsy nampiatsotsika ny olona mba ivavahana ho azy ireo nalefatsika teny ivelana izy ireo ary reo rahalahintsika teto no nitoroteny rahalahy Livelle sy reo rahalahy afreux no nitoroteny sy nivavaka ho an'ireo marary no sady natao batisany rano nanao batisa azafady ka namela nitokana irery teo amin'ny teny isaorantsika reo lehilahy reo nanao asa mahafapo izy ireo maro tokoa ny sakaizako eto zay tio kianana nijery teny ambany aho ary nahitany John Searle ary misy mpampianatra Livelle isan'ireo mpandamina ny asa fitoriana rahalahy Roberts reo lehilahy reo tsy afaka akory nandray tanana azy ireo tsy nisy fomba nanaovako an'izany mieritreritra an'ireo sakaizako any Kentucky sy ny manodidina ireo sakaizako mpitoroteny toy inona no tiavako andray tanana azy reny rahalahy Blair natsikaritra azy teto ndray andro iny ary maro amin'ireo lehilahy zay tiako zay nanatrika fivoriana maro nefa tsy afaka nandray tanana azy reny akory ny tenako miezaka aho tsy hoe satria tsy tiako ny anao an'izany fa noho ny tsy fananako fotoana anaovana an'io satria maimaika raha ny amin'ny fanoran-jaza azo antoka ny zanako ny zafikeloko dia tokony atolotra tamin'ity fivoriana ity tsy nisy fotoana nanaovako an'io davida kely efa ray be indroa ankehitriny koa raha miseme raha eto izy arivariva nisy tena nomeny aho to tahaka ny ilaiko ny ampiasa azy io tsy hoely koa nambaraka ny Billy hoy aho milaza ny baiboly hoe miabetsary mameno ny tany nefa tsy nomenanao rery zany eta mavesatra zany aingana ny fipoiran'ireo zavikely reo ko dia tsaro fa momba ny vinanto vaviko tamin'ny voalohany tsy afaka nanananaka izy fa ndray andro rehefa nivoaka ny fivoriana teniteny tamiko ny tompo aroy arlos anananaka lahy ianao ny tompo efa nitahanao tsy eo intsony ny areti-behivavy mahazo anao teraka teto an-tany Paul kely sy volana tatoarina 2 volana talohana naterana io zazakely io mipetraka ny sakafo maraina andray andro teo amin'ny latabatra ary Los sy Billy no nipetraka tetsy amin'ny latabatra ilany ary nahitany Los aho teo ampamanana zazakely voadidina lamba mafykely na mangany maromarina kokoa ary mipetraka teo an-tsisiny Billy namana ny Paul kely hoy aho ry Billy vao nahita fahitana teo ampamanana zazakely voadidina lamba manga Los hoy izy vity zany ny fikasako andeha hiasa afaka 7 volana mihitsy anefa zany 11 months later 9 volana tateo arina teraka davida kely
ary mbola tsy afaka nanokana azy ho an'ny tompo aho hatreto sady tsy afaka anao an'izany mandra-piverinay koa dia hitanareo ny fandehany. Tiako tokoa ny olona sy ny fimbonana amin'izy ireo nefa nivavaka ho andreo marary ry lalantsika ary fantatro fa fahombiazana zany. Isakariva dia nivavaka ho andreo marary sika ny fametra-tanana nataontsika niaraka zany ka namelantsika navita ny andian-drehetra. Saingy angamba raha sitrapon'Andriamanitra ho soratako amin'ny karatra io raha alefanay zany rehefa miverina tiako ny anokana eo amin'ny 2 na 3 andro indray mba hivavahana fotsiny ho andreo marary ka anao izay azo atao amin'izay lafin'izay. Eny fa te saotra ny olona indray ny amin'ny fanampian'izy ireo ankehitriny te anao fanamariana fotsiny mandritra ny fotoana fohy ny amin'ny 4 tamin'ny maraina. Tsy salasalana fa tsy vitako ny namita an'izany tanteraka nefa ataoko fa mazava aminareo ary azoko antoka fa ianareo dia tsy alala mihitsy ianareo hoe mafy toy inona tamiko nanao an'io. Eny tahaka ny hoe tsotra be zany ho anareo fa mba hitanareo ve ny ataony teny eo mandray ny toeran'Andriamanitra ianareo raha manambara zavatra toy izany ary alohan'ny anaovako an'io dia tsy maintsy misy valiny tonga avy amin'Andriamanitra ary ny ilainy nidina ka naneo ny tena ny hita maso ary nanome ny fanambarana. Noho izany eny ho an'ny fiangonana io ary tsaroa fa hoy izy reto io voalazako io dia ho an'ny fiangonana irery ihany koa mba anananareo fahatokina sy alalanareo fa ilay Andriamanitra ray ihany izay nilaza tamiko teny ambony teny teo amin'izay tsy nisy votsira mitenena ary lazao ny toerana isy azy ireo dia nitranga intelo tsy akato zany koa raha azo ny atao amin'ny alalan'ity teny ty ihany ny amorona zavatra tsy nisy tsy mihoatra lavitra noho izany vany tsy hovany zany amin'ny andro fitsarana. Hitanareo olona maro ny teo ka nahitandreo zavatra eo ary mahalala arak'izay voalazan'ny Paoly tamin'ny andro fahiny nisy olona niaraka tamin'izay natsapa horohorontany nefa tsy nandrefeo nefa nahita andriafo izy ireo nahatsara nefa io na dia zany azy rehefa ny farany ny mahita an'ireo lehilahy sy ny vadiny izay fantatro fa tena kristianina mifamihana sy mitomany. Ary eny sakaiza Andriamanitra dia manamarina ny teniny amin'ireo famantarana sy ireo fanamarinana mba hanaprofo fa marina zany ny teny voambara. Ankehitriny tsarovy io hazavana io izay tao amin'io ramana io no nanome ny fanambarana. Za dia ny zanako vavikely ny teny tamiko Sara eto hoe izy ireo rehefa io sekoly tany Arizona io natazana teny ambony teo amin'ny lanitra tsy nisy rahona ka nahitany io rahona magagy io teo amin'izany tendrombohitra zany niakanidina sady nisy afo toy ny volona metaly ny rehetra tao anatiny najanony mpampianatra ny fampianarana sy ny sekoly dia nentiny teny ivelany izy ireo dia nataony hoe efa nahita zavatra toy izao ve nareo jereo aneny ny ataony io tsaroa fa ilay hazavana toy ny volony metaly teo ambony vatolampy ihany io koa lay Andriamanitra teo ihany io fanambarana ray ihany no nilaza hoe lazao izy ireo anao an'izao dia zay ny nambarako anareo tamin'ny maraina koa dia zany ary io raha tola isakaiza malalako rahala Roy Robertson ka eo am-pianona Dixon ry Roy tsaronao ve indray andro iny lay fahitana voarainao fonisika teny ambonin'ny tendrombohitra nanatonay ianao ary teo tapiny avony raho an'io rehefa nidiny sika fantatrao ny voambarany taminao sady efa nambarako anao tao amin'ny trano io indray andro iny zay no izy Roy aza manatsony ry anaka efa vita eo. Tsy fantatrareo tsotro zao ny dikan'io fa soavany zany tianareo izy ianareo tiavo izy topo hiampanetreteny izy ary ankalazao amin'ny androm-piainanareo sisa ako faly toy izy ny di ary miveloma toy izay maizy anareo raha faly ianareo dia toy izy toy izany aza mamerina manao zava-dratsy toy izany tsony toy izy fotsiny ny di fahasoavan'Andriamanitra zany. Ankehitriny te hivavaka indray aho mialohan'ny hidirantsika amin'ny teny firy ny hivavaka hoa fivoriana amin'ny fanesy tsotro zao no ataoko hivavaka ve nareo fantatrareo moa tianao hira fohy anareo aho sika rehetra miaraka alohan'ny andresantsika ny teny mba ho alalantsika fotsiny fa Andriamanitra fanokana tena kely fotsiny efa helinareo zao hira fohy zao miahanao izy amin'ny andro mamiratra sy fahoriana
mianao izy. Misy raha matokely manatina piano ankehitriny fa te saotra ny raha matokely io ihany koa tsy fantatra kory te hoe izy io isan'ny zanaka vavindre diakina eto izy. Azo antoka fa zafikely ndrala Wheeler io efa lehibe izy io ankehitriny, ankizy kely mipetraka teo ampifoky eo fa iny efa tsy ela nefa ankehitriny efa zazavavy tanora. Noho zany saotra azy a no ny fampiasany ny talentany ao amin'ny mozika ary milalao ampamorana tokoa izy ankehitriny. Afaka omenao anay ve ny feondrana-bavy isika rehetra reto. Miay anao izy, miay anao izy amin'ny andro mamiratra sy fahoriana. Miay anao izy. Tianareo ve zany? Andeha iraintsika indray isika rehetra ary. Miay anao izy. Miay anao izy. Amin'ny andro mamiratra sy fahoriana. Miay anao izy. Ralador, zay koa nataonanao ralahy. Mo tsy tia azy va ianareo? Ioniko sika ankehitriny. Ry Andriamanitra malala be fahasoavanao. Eto amin'ny retinao tifoy reto zay misy zavatra vitsivitsy holazaina amin'ny olona fa miverina eto indray zay mba hitotika tamin'izay voalaza tamin'ny maraina satria iaino an'izany natokavany olona. Miangavy anao aho Andriamanitra mba amelanao ny olona hita fa ty sy miay Andriamanitra ary tsy zany nanome an'izany Tompo fa voamarina fa fahamarinana io. Noho zany miangavy aho Andriamanitra malalo mba hitoetra mandrakariva amin'ny olona ny fitiavanao. Zao arivo zao raha toka tsy maintsy misaraka zay aorian'ity fivorian'ity ka samygody any an-tranonay avy dia misy karazana zavatra manitona anay, karazana lalinana Tompo, mangataka aho nitahina ao andretolo reto. Ankehitriny raha toka manatona ny teny zay ambavaka ka manatona ny teny voasoratra dia mangataka anao mba handray an'izao teny voasoratra zao ka amelona ny zano anay anio ariva. Ary rehefa hiala amin'ity efitrano ity zay anio ariva ka hisaraka sody any an-tranonay avy, ho afaka ane zay nilaza toy ireo zay avy tany Emosy rehefa niara nandeha taminy nandritry ny andro nefa tsy nahafantatra azy. Fa rehefa navorony tao amin'ny efitrano izy ireo io arivo io nidy tanteraka ireo varavara dia nanao zavatra izy toy izay nataony talohany nanomboana azy ihany. Avy tamin'izay no nalalàn'izy ireo fa nitsangana indray izy. Ataovy indray zany anio ariva Tompo. Ekeo zany raha ino fa midy ireo varavara sady mipetraka eto ilay andiany kely zay anao eo am-piandrasana. Ary raha eo rehefa hiverina any an-tranonay zahay dia hilaza to azy ireo hoe tsy nangorangoraka vany fotsika. Raha niresaka tamintsika teny an-dalana izy. Mametraka ny tenanay sy ny rehetra eo an-tananao zahay Tompo, ataovy aminay izay hitanao fa mety amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ankehitriny hiditra avy hatrany amin'ny fivoriana aingana sika. Mamady miaraka amiko raha sitrakareo ao amin'ny bokin'ny Hebreo. Fa fanambarana hafa indray ny amin'ny hafatra no horesantsika fotoana fomonjy anio arivo raha sitrapony Tompo. Aveo rehefa voavaky ny andininy telo voalohany amin'ny Hebreo 7:1-3 aveo dia anadiady an'izany sika fa tsy malala sika zay mety ataon'ny Tompo. Tsy malala sika ny anotokana ataotsika dia ny mino fotsiny, miambina, mivavaka. Tsy zany ve? Ka mino fa ataony hiara-iasa ny zavatra rehetra soan'ireo izay tia azy satria nampanantenay zany. Fa io Melkizedeka io zay mpanjaka ny Salema sy mpisoron'Andriamanitra avo indrindra, lay nitsenany Abrahama rehefa niverina avy nandresy ny mpanjaka maro izy ka nitsodrano azy sady nomeny Abrahama ny ampafolo ny zavatra rehetra azy. Voalohany raha dika ny anarany dia mpanjakan'ny fahamarinana, dia vao mpanjakan'ny Salema koa, zany hoe mpanjakan'ny fiadanana.
amaky lavidavitra isika, without father, tsy without manandray, mother, tsy manandreny, without the tsy sin, manana tantara-pirazanana, neither tsy beginning manana of days voalohan'andro nor na end of life, faran'ny fiainana, but made like unto the fa Son natao of tahaka God, ny abideth the zanak'Andriamanitra priest mitoetra continually. ho mpisorona mandrakariva. Think of this Every ny great alehibean'io person, olona io, of how toy great iny this man ny must be. alehibean'io lehilahy io. And now Ary the question ankehitriny is, zao ny who fanontaniana, is this iza man? moa ity lehilahy ty? Theologians has had Ny different teolojianina dia ideas. nanana fivirana maro But since isan-karazany, the opening of fa the hatramin'ny seventh fisokafan'ireo tompoka the sefito, mysterious ilay book boky nisy that's zava-miafina been mysterious izay to us, niafina tamintsika according to araka ny Revelation apokalipsy 10, folo 1-7, ray hatramin'ny fito, all the ny mysteries zava-miafina that's rehetra wrote in this izay book voasoratra that's tato anatin'ity been boky ity down izay to the age nafenina of nandritry ny reformers taona an'ireo is mpanavao supposed to be dia brought out tokony into view by iariary the angel sy of aseho the an'ilay anjely last tao church am-piangonana age. farany. How many knows that's right? Firy malala fa marina zany, marina Supposed to be zany, brought. tokony ho voaseho All the zany. mysteries Ireo of the zava-miafina mysterious rehetra book ao amin'ilay is to be boky nisy revealed zava-miafina to dia the tsy maintsy voambara Laodicea amin'ilay iraka ho an'ny Laodikia of that age. amin'ny taona io. Seeing there is Ny much fahitana dispute fa misy about ady this hevitra person betsaka mikasika ny olona io and this subject, sy zao loha hevitra zao, I think it behooves dia everiko to fa break into adiditsika it. ny andinika tsara Find n'izany, out ahitana who hoe this is. iza moa izy io. Several Eny, schools misy of thought fiheverana ny on aminy him. avy amin'ny sekoly maro isan-karazany. One of the schools Ny anankiray amin'ireny sekoly ireny dia manambara hoe anganongano fotsini izy io, he wasn't actually ka a tsy tena person. olona izy io. And the others Ary ny hafa milaza that hoe it was the priesthood. fisoronany zany, That was the Melchizedek hoe fisoronan'ny priesthood. Melkizedeka io, That's tsy haiko the zay one that fa all better mirona that amin'izay body to do to the fijery other zay ny is ankamarony, because they say it satria was a priesthood. milaza izy ireo fa fisoronana io. It can't be that. Tsy afaka ho zany io, For in the satria fourth verse it ny says, andininy faefatra dia milaza fa "He was olona izy, a man." lehilahy ray. So in order to be a Koa person, mba he has ahafahany to be a olona dia tsy maintsy personality. manana maizy azy A izy, man, lehilahy iray, not an order. tsy hoe but a anjara person. asa fa olona iray. So he was not Koa tsy hoe just a raharahany priesthood fisoronana order, fotsiny izy, neither was sady he tsy a anganongano myth. ihany He koa, was a person. fa olona izy teo. And the Nefa person ilay is olona eternal. dia mandrakizay. If you notice, Raha he had tsikaritra no reo, father, tsy nanandray he izy, had no mother, tsy nanandreny he izy, had no tsy time he ever nanana began, voalohan'andro izy, and he had no time ary he tsy ever nanana ended. fiafarana izy. And ever who it was, Koa na it's izy izy still io na alive iza dia tonight. mbola velona foana ny hariva. Because the Bible says Satria here nilaza ny Baiboly that eto he fa had neither sady tsy nanandray father izy nor no tsy mother, nanandreny beginning na of days, voalohan'andro na ending of life. fiafaran'ny fiainana. So it would have to Koa be tsy maintsy an olona eternal person. mandrakizay io. Is that right? Zany hoe An eternal person. olona So mandrakizay. it could only Koa be tsy maintsy one person, olay that's olona God. anankiray io dia Andriamanitra, He's the only satria one that's izy no eternal. antokana mandrakizay. God. Now in 1 Andriamanitra. Timothy Eny, ao amin'ny Timoty 6:15 voalohany and 4, 16, 5, if 10, you'd 11, like to read that raha tianareo sometime, vakiana indray andro I'd any, like for you to read it. tiako vakiana ho anareo zany. Now, the things Ankehitriny, that I ny zavatra believe is mafisiko that dia ny he hoe was Andriamanitra izy, because he's the only satria person that can izy be ihany n'olona immortal. tokana tsy mety maty. And now, God Areto changed nanova himself endrika ny tena ny Andriamanitra into person. ho tonga olona. That's what he was. Zay no na izy azy io. No father, no mother, Tsy no nisy ray, beginning tsy of nisy life, reny, no tsy nisy ending of voaloam-piainana, days. tsy nisy fiafaran'ny andro. Now, Ankehitriny, find in the hitantsika amin'ny scripture soratra masina that many people teach fa maro ny us olona that mampianatra three hoe misy personalities maolona sy in the telo Godhead. ao amin'ny maizy an'Andriamanitra. So you cannot Nefa have tsy a afaka hisy ny personality maizy ny olona iray without being a raha person. tsy olona zany. It takes a person to Ilaina make a misy ny olona personality. vao misy ny maizy ny olona. A Baptist minister. Nisy a few mpitoro weeks teny ago, batista herinandro vitsivitsy zay in my house, tonga teo tany an-tranoko ka nilaza hoe te hanitsy anao aho ny amaizy an'Andriamanitra ndray androandro efa manam-potoana ianao. Niantso a telefôna izy rano marina, hoy aho manam-potoana aho zao satria tiako ny fanitsy ary avelantsika kila ny hafa rehetra mba hisiany zany. Tonga ary izy ka nilaza hoe raha Labranam mampianatra ianao fa tokana Andriamanitra. Hoy aho eny tompoko. Hoy izy fa hoy izy inoko fa misy Andriamanitra tokana nefa Andriamanitra ao amin'ny olona telo. Hoy aho Ramse averiny kely hoe He said, hoy izy one God Andriamanitra in three iray ao persons. amin'ny olona telo. I said, where Hoy did you aho go to fa taiza ny school? sekoly naleanao?
hitanareo dia nisy kolejy biblika nambarany aho hoy aho mety ino an'izany a saingy tsy afaka olona ianao nefa tsy misy maolona anao ary raha misy maolona anao dia maolona ny tenanao manokany zany vatan'olona miavaka tsara ianao. dia ozy fa na dia ireo teolojianina aza tsy mahay manazava zany hoy a avy amin'ny fanambarana io. dia ozy tsy afaka naiko fanambarana hoy a raha izany dia tsy misy fomba ahafahan'Andriamanitra mampafantatra ny tenany aminao satria miafina eo masony endry sy ny manatsainy zany fa voambara amin'ireo zaza madinika voambara ny fanambarana voambara amin'ireo zaza madinika vonina anaika an'io ny anatra. dia hoy a tsisy fomba ahafahan'Andriamanitra mampafantatra ny tenany aminao manakatona ny tenanao aminy ianao. Ny baiboly rehetra dia fanambaran'Andriamanitra, ny fiangonana rehetra dia miorona eo ambony ny fanambaran'Andriamanitra. Tsy misy fomba ahafantarana an'Andriamanitra raha tsy amin'ny alalan'ny fanambarana. Reo zay tiany zanaka anambarana azy fanambarana, ny zavatra rehetra dia fanambarana. Koa ny tsy fanekena ny fanambarana dia mahatonga anao tsy hafa noho ny teolojiana mangatsika ary tsy misy fanantenana ho anao. Ankehitriny hitantsika amin'izany fa io olona io dia tsy nanandray, tsy nanandreny, tsy nanana voalohan'andro na fiafaran'ny fiainana. Andriamanitra io en morphe eny ny tontolo ny iavian'io teny grika io dia midika hoe miova no nampiasainy nanova ny tenany izy en morphe avy tamin'ny olona iray ho amin'ny olona iray. Ny teny grika eto en morphe dia midika nampiasaina teo amin'ny fampisehoana tsehatra io hoe nisy olona iray nanova ny sarotavany ahatonga azy ho endrika olona hafa toy ny tany an-tsekoly vao tsy ela ataoko fa Rebeka taloha kely nazahoany maro-pahaizana nilalaony amin'ny Shakespeare zareo. Ary nisy tovolahy tsy maintsy nanova ny akanjony betsaka satria nilalao andraikitra roa na telo samihafa izy nefa olo iray ihany. Nisy fotoana izy nivoaka teo olon-dratsy ny nasehony ary rehefa nivoaka indray izy avy eo dia endrika olon-kafa. Ary eto ny teny grika en morphe dia midika hoe nanova ny sarotavany izy. Ary zay no nataon'Andriamanitra nefa ilay Andriamanitra teo hatrany ihany. Andriamanitra tamin'ny endrika ray lay fanahy lay andriafo io Andriamanitra io ihany no tonga nofoka nonona tamintsika en morphe voaseho mba ahafahany ho hita. Ary ankehitriny io Andriamanitra io ihany no fany masina ray zanaka fanahy tsy hoe Andriamanitra telo fa andraikitra telo asa telo nataon'Andriamanitra tokana. Nilaza ny baiboly fa tokan'Andriamanitra fa tsy telo nefa zay fomba zay no tsy nahafahany izy ireo. Tsy afaka namboamboatra nyty ianareo ka moka Andriamanitra telo. Tsy vitanareo mihitsy ny ampianao zany jiosy ambarako anareo zany malala kokoa noho zany izy fatany fa tsy misy afa-tsy Andriamanitra tokana. Mario tahaka ny mpanao sikotra afenina amin'ny sarotava lay izy dia zay no nataon'Andriamanitra tamin'izao taon'izao. Nafeniny zany nafeniny ireo zavatra rehetra eo nefa tokony voambara amin'izao taon'izao. Eny milaza ny baiboly fa ho voambara amin'ny andro farany izy ireo tahaka ny mpanao sikotra zay mitahiry ny asa vitany ho voarakotra tanteraka mandra-pahatonga ny fotoana hanesorany ny sarotava eo aminy dia hita le izy. Toy zany ary no nisy teo amin'ny baiboly. Asan'Andriamanitra voasarona ary zany teo ary nafeniny zany hatramin'ny fanorenany zao tontolo zao. Dia ireo zava-miafina tamin'ny lafiny fito nefa nampanantena Andriamanitra amin'izao andro farany zao eo amin'izao taona ny fiangonana Laodikia zao fa hanaisotra ny sarotava eo amin'ny rehetra izy ka ahita zany sika. Zavatra be voninahitra re zany. Andriamanitra en morphe sarotava tao anaty andriafo. Andriamanitra en morphe tao anatin'ny lehilahy iray natao hoe Jesosy. Andriamanitra en morphe ao amin'ny fiangonany. Andriamanitra teo ambonitsika. Andriamanitra niaraka tamintsika. Andriamanitra ato anatsika. Ny fandaozan'Andriamanitra ny fahalebiazana tany ambony tany masina tsy nisy afaka nikasika azy. Nakatoerana teo ambony tendrombohitra izy ary raha nisy biby aza nikasika ny tendrombohitra dia maty. Avy eo dia nidin'Andriamanitra ka nanova ny trano lainy dia nidina izy ka nivelona niaraka tamintsika tonga ho isatsika ary nikasika sika hoy ny baiboly Timoty 1:9 ary raha manaiky mihitsy fa lehibe zava-miafina ny amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra fa Andriamanitra dia naseho teo amin'ny nofo voakasika ireo tanana.
Andriamanitra nihinan-kena, Andriamanitra nisotro rano, Andriamanitra natory, Andriamanitra nitomany. Tonga ho isatsika izy teo, voaseho tsara tamin'ny endrika tao amin'ny baiboly. Fa izany teo dia Andriamanitra teo ambonitsika, Andriamanitra niaraka tamintsika. Ankehitriny Andriamanitra ato anatintsika. Ny fanahy masina tsy hoe olona fahatelo fa ilay olona ray ihany. Nidin'Andriamanitra ary tonga nofo ka maty tamin'ny fahafatesana tao amin'ny Kristy mba hahafahany manadio ny fiangonana, mba hidirany ao aminy, hanana ny fiambonana. Tia fiambonan'Andriamanitra, ho amin'izay no antony nanaovan'ny olona tamin'ny voalohany dia ho amin'ny fiambonana. Nitoetra irery Andriamanitra niaraka tamin'ireo kerubim. Ary mario, eto nanao ny olona izy nefa lavo ny olona, koa nidina izy ary nanafitra ny olona satria tian'Andriamanitra ny ankohofana. Ilay teny mihitsy hoe Andriamanitra no midika hoe zavatra natao iankohofana. Ary ity tonga eto anivontsika ity amin'ny endrika andriafa, ilay zavatra manova ny fotsika dia ilay Andriamanitra teo ihany. Izay nilaza hoe misy mazava dia nisy ny mazava. Izy no tsy miova omaly sanio ary mandrakizay. Eny, tamin'ny voalohany toetra irery niaraka tamin'ireo toetra ny Andriamanitra, toy ny voabarako tamin'ny maraina, ireo fisainana izany. Tsy nisy na inona na inona afa-tsy Andriamanitra irery. Kanefa nanana fisainana maro izy, tovy amin'ny fahafahany mpanao trano lehibe mandinika sy manao sary an-tsaina, izay zavatra eritreretiny amboariny ny mary. Eny, tsy afaka ary izy. Zavatra efa noariana no azony alaina ary ataony hanana endrika hafa io satria Andriamanitra ihany ny fomba izy ihany no mahavita mahary. Nefa ataony ao an-tsainy ny zavatra andeha ataony. Ary zany dia ireo fisainany, zany dia ireo kasainy. Fisainana ary zany dia tononony zany avy eo ka lasa teny. Ary ny teny dia ny fisainana. Rehefa voaseho io dia teny iray. Ny fisainana voaseho no teny. Saingy tsy maintsy fisainana zany aloha. Noho izany toetra n'Andriamanitra io avy eo lasa fisainana. Zay vao teny. Mario, reo izay manana amin'izao arivo izao fiainana mandrakizay dia efa niaraka taminy no sady tao aminy, tao amin'ny fisainany, talohan'ny nisiany ny anjely mihitsy na kitana na kerubima na inona na inona. Mandrakizay zany. Ary raha manana fiainana mandrakizay nareo dia efa nisy foana hatrizay. Tsy hoe ilay vatanareo eto fa ilay tsanganana sy ilay endrika teo amin'Andriamanitra tsy voafetra. Fa raha voafetra izy dia tsy Andriamanitra. Ilain'Andriamanitra ny tsy voafetra. Isika voafetra, izy tsy voafetra. Fa izy dia manatrika amin'ny toerana rehetra, mahafantatra ny zavatra rehetra ary mahery amin'ny toerana rehetra. Raha tsy zany izy dia tsy afaka Andriamanitra. Fantany ny zavatra rehetra, ny toerana rehetra noho izy manatrika amin'ny toerana rehetra. Ny fahafantarany zavatra rehetra no mahatonga azy manerana ny toerana rehetra. Vatany izy fa tsy tahaka ny rivotra. Vatany izy monina ho amin'ny trano ray. Saingy noho ny fahafantarany zavatra rehetra ka malala ny zavatra rehetra dia izay no mahatonga azy manerana ny toerana rehetra satria fantany zavatra rehetra mitranga. Tsy afaka hisy parasy anakipony masony raha tsy efa fantany io. Ary efa fantany talohany isin'izao tontolo izao io hoe impiry zany no anakipony masony ary ny amarony sabora mety ao aminy talohany isin'izao tontolo izao. Zany no hoe tsy voafetra. Tsy vitantsika ny atakatra zany atao an-tsaintsika. Nefa dia toy zany Andriamanitra. Andriamanitra tsy voafetra. Ary tsaroa fa ianareo, ny masonareo, ny tsangananareo, zay rehetra efa naizy anareo dia efa tao amin'ny fisainany hatramin'ny voalohany. Fa ny tena maizy anareo io dia teny voaseho. Rehefa avy tao an-tsainy zany dia nitononony koa dia indro ianareo. Raha tsy zay no izy, raha tsy efa tao amin'ny fisainany anareo dia tsy misy fomba mihitsy hahatonga anareo any ray androany. Satria izy no manome fiainana mandrakizay. Tsaronareo ve namakitsika soratra masina tsy avy amin'izay maniry na avy amin'izay mihazakazaka fa avy amin'Andriamanitra. Ary mba tonga ny fanindrena raha teo mafiorina dia nifidy izy talohan'ny nisiany ny fotoana mihitsy hoe izy tsy refesy mandidy Andriamanitra eo amin'ny safidiny. Fantatrareo ve zany? Tsy refesy mandidy Andriamanitra. Iza ny teta amin'izany mba hiteny aminy izay fomba tsaratsara kokoa anaovana izao tontolo izao. Iza ny sa hiteny aminy fa tsy mety ny fitondrany rarahany. Fa na dia iteny io mihitsy azy
de tena tsy refesy mandidy, na dia ny fanambarana azy de tsy refesy mandidy. Izy no manambara am'izay tiany anambarana azy. Ny tena fanambarana mihitsy azy no tsy refesy mandidy ao amin'Andriamanitra. Izay no mahatonga ny olona mifandona amin'ny zavatra maro, mitotona amin'ny zavatra maro, mandona zavatra maro, ka tsy malala akory ny ataony. Tsy refesy mandidy Andriamanitra amin'ireo asany. Koa hitatsika na izy azy tany am-boalohany, ireo toetrany tao aminy ary ianareo teo amin'ny fotoana io ary no nisehony boky ny fiainana. Eny vakitsika eto atao amin'ny Apokalipsy toko 17 ny 15. Fa ilay biby dia ho tonga eto ambonin'ny tany amin'izao ny faran'izao dia mitaka ny olona rehetra monina ambonin'ny tany, izay tsy manana ny anarany voasoratra ao amin'ny boky ny fiainana zanak'ondry talohan'ny fanorenany zao tontolo zao. Eritrereto zany, talohan'ny naterahany Jesosy mihitsy azy, 4,000 taona talohany natongavany teto tany, ary amanarivony taona talohany natongavanareo teto tany. Jesosy tao an-tsain'Andriamanitra dia efa maty ho an'ny fahotana zao tontolo zao, ary efa natao ny boky ny fiainana, ary ny anaranareo dia efa napetraka tao anatin'ny boky ny fiainana io talohan'ny fanorena zao tontolo zao. Fahamarina Baiboly zany. Hitanareo, ny anaranareo dia efa voalahatra Andriamanitra ary napetraka tao amin'ny boky ny fiainana talohan'ny fanorena zao tontolo zao. Efa teo ianareo tao amin'ireo toetra nananany. Tsy tsaronareo zany tsia, satria ampahan'ny fiainany fotsiny ianareo, ampahan'Andriamanitra ianareo rehefa tonga zanak'Andriamanitra lahy na vavy, tahaka ny mahampahany rainareo eto tany ianareo ihany. Marina zany. Ianareo dia ny lahy no mitondra ny selandra mena, ny rà, ary rehefa nakao anatin'ny atody zany dia tonga ampahany rainareo ianareo, fa ny reninareo dia ampahany rainareo ihany koa. Noho izany dia ampahany rainareo avokoa ianareo. Voninahitra manilika tanteraka ny anaram-piangona zany. Zany tokoa. Andriamanitra mirehetra ilay toerana tokana. Mario ary ny toetrany, koa ny toetra ary no nisy aloha Andriamanitra, lay fisainana, lay toetra mihitsy tao aminy io rehetra io, nefa tsy voaseho. Aveo rehefa nasehony faharoa, tonga teny ary izy eo. Aveo ny teny dia tonga nofoka nonona tamintsika. Masina Jaona toko 1 ary ny 9. Mario, zany dia tamin'ny voalohany. Saingy talohany ilay mandrakizay. Mario, tamin'ny voalohany ny teny. Rehefa nanomboka ny fotoana dia teny zany. Fa talohany io teny dia toetra zany teo, fisainana. Aveo dia voaseho zany tamin'ny voalohany ilay fanehoana ny teny. Ankehitriny tonga eo amin'ny maizy amin'ny Melkizedeka sika. Io olona sarim-patarina io. Tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny dia tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Aveo ny teny dia tonga nofo ka nonona tamintsika. Azony tsara zany eto Mario. Ny na izy azy voalohany dia fanahy, Andriamanitra mahagaga. Ekena, lay mandrakizay lehibe manaraka nanomboka nanome endrika ny tena ny nanakaiky ny nofo izy tao amin'ny teofany. Zay no antsona azy, lay teny vatana anankiray. Io ary no nisy azy fony izy nitsena any Abrahama, natsona hoe Melkizedeka, tao amin'ny endrika teofany izy. Enitra am'izany sika raha naporofany io afaka minitra vitsy raha sitrapony tompo. Teny izy teo. Ny teofany dia zavatra tsy afaka ho hitanareo. Mety ho eto mihitsy azy zany zao, nefa tsy afaka hitan'io nareo. Mitovy ihany amin'ny toy ny televiziona ao amin'ny faritra hafa zany. Ny televiziona misy olona maro zao mihetsiketsika amin'izao fotoana zao ato amin'ity efitrano ity mihira. Misy loko maro ihany koa. Fa ny maso dia fezin'ireo taovam-pandrenesana 5 rery ihany. Ny tenanareo rehetra ny fezin'ny taovam-pandrenesana 5 rano marina, ary izay feran'ny fahitanareo ho hitanareo ihany no mifehanareo. Kanefa misy faritra hafa afaka ho hitanareo aorian'ny fanovany zavatra.
amin'ny alalan'ny televiziona. Eny, ny televiziona dia tsy manamboatra sary. Ny televiziona dia mitondra an'io ao anaty fantsona fotsiny. Avy eo dia raisin'ny fitaratry ny televiziona io. Saingy efa teo aloha ilay sary. Efa teto ny televiziona fony teto Adama. Efa teto ny televiziona fony teo amin'ny tendrombohitra Karmely Eli. Efa teto ny televiziona raha nandeha teo amoron'ny Galilea Jesosy avy any Nazareta. Saingy zao ianareo vao mahita ny fisiny. Tsy ho nino an'izany izy ireo tamin'izany. Natao adala ianareo raha nilaza zavatra toy izany. Fa ankehitriny tonga azo tsapain-tanana io. Ary toy izany ihany koa hoe eto Kristy, eto reo anjelin'Andriamanitra. Fa ndray andro any ao amin'ilay milany ao amin'ny malehibe ho avy, ho tonga azo tsapain-tanana kokoa noho ny televiziona na ny hafa rehetra zany, satria eto izy ireo. Manambara ny tenany izy ao amin'ilay endriny lehibe izay nanambarany ny tenany. Fa manao ny tenany Wayne Murphy ao amin'ireo mpanompony izy, ary manaprofo ny tenany. Eto indro izy fa amin'ny endrika fanahy. Avy eo izy dia tonga amin'ny endrika tamin'ny Wayne Murphy. Niseho tamin'ny Abraham izy. Wayne Murphy rehefa niverina avy nandresy an'ireo mpanjaka maro Abraham, tonga teo Melkizedeka niresaka taminy. Ndray andro iny tao amin'ny gazety tany Tucson nisy lahatsoratra ny vakiko, laza fa nisy vehivavy nitondra fiara teny an-dalana, ataoko fa teo amin'ny 450 maily isan'ora, dia nandona layanitra nanao palitao izy. Niiky raha vehivavy ary najanony ny fiarany, niatsipy teny ambony teny izy io, tany amin'ny tany ay mihitsy io. Ary niazakazaka ny verina izy mba hijery azy saingy tsy teo izy. Koa inona ny nataony? Nisy olona vitsy tao aorianany nahita an'io tranga, nahita an'ilay layanitra niatsipy teny ambony teny sy ny palitao niodikodina. Koa niazakazaka ny verina ry zareo mba hijery, tsy nisy nahitan'izy ireo an'ilay lehilahy mihitsy. Niantso ny polisy ry zareo. Tonga ny polisy mba hijery ny toerany, tsy nisy olona teo. Nefa nanambara izy rehetra hoe nijanona tampoka ilay fiara, nandona an'ilay lehilahy, niatsipy teny ambony teny izy ary nahita izany rehetra. Nisy vavolombelona roa na telo tao anaty fiara, nahita ny fitrangan'io. Fantatra taty aoriana ary fa 5 taona tany aloha, nisy layanitra nanao palitao voadona ka maty teo amin'io toerany mihitsy. Rehefa miala eto ianareo dia tsy maty, saingy tsy maintsy miverina na dia mpanota azy, ka ho tsaraina arak'ireo asa nataonareo tao amin'ny nofo. Raha ravainy ty taberna kely tsika ty tany ty dia manana anankiray izay miandry atsikasika. Wayne Murphy, teny zany. Koa Andriamanitra eo amin'io dingan'ny famoronan'io zany, taty aoriana dia nanao tao amin'ny nofo an Jesosy. Avy amin'inona? Avy amin'ilay fanahy lehibe tamin'ny voalohany. Avy eo dia nidina ho tonga teny, naneho ny tenany. Lay teny teo dia tsy mbola nanao ny tena no voatonona fotsiny zany. Wayne Murphy, saingy taty aoriana izy dia tonga nofo Jesosy mety maty mba hanandrana ny fahafatesana ho antsika rehetra mpanota. Rehefa nitsena azy Abraham, Melkizedeka izy teo, maneho izy eto ny zavatra ataon'ireo toetra rehetra any amin'ny farany indrindra. Dia ny zanaky Abrahama rehetra, ny zanaky ny finoana rehetra dia anao zavatra mitovy tanteraka, saingy tiako hita ny fomba hiavitsika eo. Zao koa hitantsika voambary eto izy eo amin'ny rota sy Boazy toy ny avana mahavitra, dia ny fomba tsy maintsy nahatonga azy ho nofo. Ankehitriny hitantsika fa ireo zanaka toetra tao amin'ny fanahiny dia mbola tsy tafiditra ao amin'ilay endrika vatana teny. Fa lay teofany, ity vatany ity dia ampaneken'ny teny, sady fatratra eo ampiandrasana fatratra ny fanovam-batana. Eny, ny tsy fitoviana eo aminy sy eo aminareo amazanaka. Hitanareo, izy tamin'ny voalohany dia teny, vatana Wayne Murphy anankiray, niditra tao izy ka nivelona tao anatin'io tamin'ilay olona Melkizedeka. Avy eo taty aoriana tsy nandre resaka ny amin'ny Melkizedeka intsony sika satria tonga Jesosy Kristy izy. Pisorony Melkizedeka teo, saingy tonga ho Jesosy Kristy izy. Eny tsy nandalo teo ianareo satria tao amin'io endrik'io nalala ny zavatra rehetra izy. Nefa ianareo mbola tsy tonga eo amin'ny fahafantarana zany hatria tahaka ny Adama ny avinareo tahaka ianareo dia tonga avy amin'ny toetra
ho nofo mba halay-panahy. Saingy rehefa tapitra ty fiainany ety raha ravany ty tabernakelitsika ty atany ty, de efa manana anankiray zay efa miandry atsikisika. Eo no andehanantsika. Teny zany de afaka mijery totokitsika eo ary mahita ny nataotsika. Ankehitriny tsy mazava amintsika zany, mbola tsy tonga teny mihitsy sika fa tonga olona nofo fotsiny ihany fa tsy teny. Nefa jereo tsara, maneho mazava ny amin'io zany, tsy ho lasa teny mihitsy ianareo raha tsy efa fisainana hatramin'ny voalohany. Zay ny manaprofo ny fanendren'Andriamanitra raha teo. Hitanareo, tsy afaka ho lasa teny ianareo raha tsy efa fisainana. Tsy maintsy efa tao amin'ny fisainany aloha ianareo. Saingy hitanareo mba ahafahanareo alaim-panahy dia nilainareo ny tsy nandalo teo amin'ny Tefany. Nilainareo ny nidina tety tao amin'ny nofo mba alaim-panahy amin'ny fahotana. Ary koa ianareo raha zay rehetra nomeny ray ihany no anatonahy. Ary zao anangana azy amin'ny andro farany. Hitanareo tsy maintsy efa teo aloha ianareo. Aveo hitanareo nidina izy araka ny lalana efa fahita. Niala tamin'ny toetra ho amin'ny talohan'ny fanorenana zao tontolo zao de efa natao tao anatin'ny bokin'ny fiainana zanak'ondry ny anarany. Aveo avy amin'izany tonga teny izy lay Teofany zay afaka nyseho sy nanjavony. Aveo de tonga nofo izy ary niveriny eo indray ivatany ihany no natsangany ho amin'ny endrika be voninahitra. Fa ianareo tsy nandalo Teofany fa tonga olona nofo mba alaim-panahy amin'ny fahotana. Ko dia raha ravany ty tabernakelitsika ety an-tany ty de manana anankiray izay efa miandry sika. Mbola tsy ananantsika hatreto ireo vatana. Nefa jereo ity vatany ty rehefa mandray ny fanan'Andriamanitra, lay fiainana tsy mety maty ao anatinareo, dia zay no mahatonga an'ity vatany ty anaiky an'Andriamanitra. Aleluia! Zay nateraka Andriamanitra no tsy manota, tsy mahay manota izy. Romanina 8:1. Ary amin'izany dia tsy misy fanamelohany ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy, zay tsy mandeha araka ny nofo fa araka ny fanahy. Zay ary lisy. Hitanareo, zay no mahatonga ny tenanareo anaiky. Tsy ilainareo nanao hoe oh raha afaka sisotro fotsiny mantsy raha afaka mba midira fotsiny amin'ny Kristy de hiala io rehetra io. Hitanareo, satria ny tenanareo de efa ampaneken'ny fanahy. Tsy nampanekena ho andreo zavatra zao tontolo zao intsony io. Efa maty izy reny. Efa maty izy reny. Ny fahotanareo de efa nalevona tao amin'ny batisy. Ary tonga famoronana vaovao ao amin'ny Kristy ianareo. Ary ny tenanareo zay lasa manaiky ny fanahy dia hiezaka ny aina amin'ny karazam-piainana mendrika. Tahaka anareo vehivavy zay milaza tena ho manana amin'ny fanahy masina nefa mivoaka no sady manao sorta sy ny sisa. Ahoana nafahanareo manao an'izany? Ahoana nafahan'ny fanan'Andriamanitra ao anatinareo mety hamelanareo hanao zavatra toy izany? Tsy afaka isy tsotro zao zany. Zany tokoa tsy afaka isy. Tsy fanahy malota akory izy, fanahy masina izy. Aveo rehefa lasa ampanekena io fanahy io ianareo dia tonga ny tenanareo manontolo anaiky an'io fanahy io zany. Ary io fanahy io de tsy zavatra hafa mihitsy akory ankoatran'ilay teny vo tonga voaseho na ny velominy. Aleluia! Tonga velona. Ary rehefa milaza ny Baiboly hoe aza manao zao dia makatoa an'izany avy hatrany ty vatany ty. Tsy misy adihevitra. Ary inona io? Zay no antoka ny amin'ny fitsanganana. Hitsangana indray zao vatany zao satria efa nanompoka sahady zany. Andevon'ny ota zany teo aloha tao anaty fotaka sy falotony saingy ankehitriny ananan'ilay antoka efa nilanitra zany. Io ny santatra fa mizotra ho amin'ny fampakarany ianareo. Santatra zany ny olona marary mitsitra efa ho faty, efa miandry fahafatesana, ka zay tsy maintsy hitranga. Efa nahita aloka maro teo amin'ireo olona voakikiny homa miadana sy ny raboka. Nefa nahita an'ireo olona reo taty aoriana kely zany sitrana sy matanjaka tsara. Raha tsy misy ny farasitranan'Andriamanitra dia tsy misy ny fitsanganana, satria ny farasitranan'Andriamanitra no santatra ny amin'ny fitsanganana. Amen. Fantatrareo ny atao hoe santatra satsy zany ampahambidy aloha zany. Torotoronina noho ny otatsika izy nitikapoka taminy no nasitranana atsika. Mario, mahafinaritra tokoa zany. Ty tsika izy ankehitriny ty vatany ty dia ampanekeny fanahy.
mbola tsy nandray ny endriky ny teny sika hatreto fa mbola endriky ny nofo hatrany saingy manaiky ny teny. Ny fahafatesana ao amin'ny nofo no hitondra antsika ho eo. Mitovy amin'izany ihany eritreretony amin'ny zazakely ray. Afaka andray vehivavy ray ianareo na toy inona faratsipanahy rehefa bevoky izy io ka efa hiteraka dia jereo fa mialohan'ny aterahan'ilay zaza na toy inona mety maharatsy an'ilay vehivavy lasa malefaka be izy eo. Misy zavatra eo aminy izay toa misy toe-pana tsara. Raha ny fahitana an'ilay renikely zay efa ho tonga reny no ilay zaza. Nahoana izany? Io vatana kely io mbola tsy velona io hatreo. Hitanareo tsy misy afa-tsy nofo sy ozatra fotsiny izy io. Ireo fihetsiketsehana kely ireo dia ozatra mifampitsitsitona fotsiny. Saingy rehefa mivoaka avy ao an-kibo zany dia fofon'Andriamanitra ao aminy fofonaina dia iny fa mitomany izy. Hitanareo toy ny ananana antoka fa misy vatana ara-nofo miforona dia misy vatana ara-panahy mba handray an'io raha vao tonga eto zany. Koa rehefa nateraky indray ny olona iray avy any an-danitra dia tonga zaza fanahy ao amin'ny Kristy izy. Ary aveo rehefa miala ty fitafiana nofo ty dia misy vatana natioraly, teofany, vatana iray tsy natao tanana na koa natera-behivavy andehanantsika. Aveo dia miveriny vatana io ary maka an'ilay vatana be voninahitra. Izay no antony nandehanan Jesosy tany amin'ny elo fony izy maty ka nitory-teny tamin'ny rehefa natao an-tranomasina. Miverina tamin'io vatana teofany io. Mahafinaritra zany. Nisaoran'Andriamanitra. Korinthiana faharoa 5:1. Rahavany zao vatana ety an-tany zao, ty tabernakely ety an-tany ty dia manana anankiray hafa sika. Hitanareo sika dia tsy nandalo an'io fa tonga avy hatrany avy amin'Andriamanitra dia ilay toetra ka lasa nofo mba halaim-panahy ary mba ho zan-toetra amin'ny fahotana toy ny teo amin'ny Adamo. Fa ny fizahn-toetra amin'ny teniny rehefa tapitra eo dia hoentina amin'ny vatana zay fa nomanina ho antsika talohan'ny fanorenana zao tontolo zao io sika. Dia ilay teny zay teo ka niodina antsika fa tonga teto avy hatrany sika, tonga tety mba halaim-panahy sy ho zan-toetra. Raha toa ka nandalo teo sika dia tsy ho nisy ny fakam-panahy fa ho nalala ny zavatra rehetra sika. Zay no antony nalalan'i Jesosy ny zavatra rehetra satria efa teny izy talohany nahatonga azy ho nofo. Aveo tonga teny sika eto sika dia amboarina ho araky ny endriky ny teny mba ho mpandray anjara amin'ny teny, mivelona amin'ny teny. No sika voateny raha teo hatramin'ny voalohany. Hitanareo io tselakaina kely efa tao anatinareo hatramin'ny voalohany io, fony ianareo nanomboka ny dianareo. Maro aminareo no mety mahatadidy an'izany. Kambana tamin'ny fiangonana renareo sy tamin'ity fiangonana ty nanandrana zao sy zao tsy nisy nafapoanareo. Maro an'izany. Fa ndray andro nalala an'io tsotro zao ianareo. Eny, ndray hariva nisy toerana nampianarako ataoko fa tany Californie na Arizona. Kasika ny ataoko fa efa nambarako teto ilay tantara kely amin'ilay lehilahy naka akoho vavy ary nametraka todina voromahery tao ambaniny. Ary efa fohy voromahery io dia izy no vorona hafahafa indrindra tamin'izay fa hitany reto akoho kely reto. Nefa nandedeteny izy no ratsy tare indrindra ho azy ireo satria tsy azo nitsotro zao no mahatonga nyty reny akoho ty ingonongonona say mitsaka eo amin'io zesika mivangongo eo ary mihinana eo. Tsy azo ny mitsy ny antony. Ilaza izy io hoe avia ty ary mihinana ary malalo nefa efa voromahery izy. Tsy toy izany tsotro zao ny fihinana. Sakafony io sambotra valala le akoho sy ny hafa koa hainareo tsara ary niantso an'ireo zanaka akoho kely dia nakeo reto zanaka akoho kely rehetrareto karakaroka teo sady nihinana fa le voromahery kely tsy navita nanao toy izany tsotro zao toa hita fa tsy nety taminy zany. Koa andray andro nandeha nitady azy ny reniny ary reniny ny figongonon'io reny akoho io. Niezaka izy nigongonona arak'izay tratrany nefa tsy hainy zany. Niezaka izy nitsaingoka tony zanaka akoho nefa tsy hainy zany. Hitanareo efa voromahery izy hatramin'ny voalohany izy dia efa voromahery nokotrehina teo amin'ny reny akoho fotsiny izy. Tovy amin'ireo mpikambana amin'ny fiangonana sasany isaky ny saiky toy izay ny fandehany anankiray eo isaky ny fikotrehana ny marina. Nefa ndray andro nanidina teo ilay reniny dia niantsoantso na lalan'io izy. Tsara faneo zany. Nahoana efa voromahery hatramin'ny voalohany izy.
toy izany ary ny filazantsara na ny teny na ny herin'i Jesosy Kristy. Ny olona iray rehefa voateny raha teo amin'ny fiainana manak'izay ka mandre an'io fendrakiloso marin'io lay antson'Andriamanitra dia tsy misy mahavita manala azy amin'io. Mety ilaza ny fiangonana hoe efa lasa ny andro fagagany kotikotikoty mijanony eto arahany zao dia mijanony eto kahany zao tsy asoa azy intsony io sakafo ny tranonako io. Lasa izy azo atao ny rehetra miala amin'ny tany izy. Zay ny olana amin'ny kristianina maro ankehitriny tsy vitan'izy ireo ny anala ny tongony amin'ny tany. Olay reny antitra ry anaka mitsambikina voromahery ianao miakary aty amiko aty. Hoy izy mama mbola tsy nitsambika raha teo amin'ny fiainako. Hoy izy fa mitsambikina ianao efa voromahery ianao hatramin'ny voalohany. Tsy akoho anao natao ny ary ny fitsambikina ny voalohany ary nakopa ny elany. Tsy dia tena ne tsara zany nefa niala tamin'ny tany izy. Toy izany koa nataontsika ekentsika pinoana Andriamanitra araka ny teny voasoratra. Misy zavatra ao anaty ao hitanareo lay fiainana manak'izay voateny raha teo amin'izany ianareo. Ny raibeny sy ny renibeny dia efa voromahery hatrany aloha be tany izy. Tsy mifangaro amin'ny karazany hafa ny voromahery. Tsy safiotra akory izy, tsia voromahery izy. Koa taorinina lalànareo fa ny tenin'Andriamanitra mihitsy no sakafo ny voromahery dia navelanareo zavatra hafa. Natao ho araka ny endrika velonay Andriamanitra velona ary ianareo eo. Nandre avy amin'ny teo fanianareo ianareo fa raravanty vatantsika ety an-tany dia manana anankiray miandro sika. Hoy ianareo marina ve zany Rahalahy Branham? Eny ary andesika aka voromahery vitsivitsy ary hijeriny amin'izy ireo minitra vitsy. Nisy lehilahy natsoina hoe Mosesy. Fantatsika rehetra fa ny mpaminany natsoina hoe voromahery ao amin'ny Baiboly. Nisy mpaminany natsoina hoe Mosesy. Fa ndray andro dia niantso azy Andriamanitra tsy namela azy nako amin'ilay tany izy koa dia maty teo amin'ny vatolampy. Anjely no nitondra azy niala teo sy nandevina azy. Nisy lehilahy anankiray hafa voromahery tsy nilainy akory no faty. Namaka ny Jordanina fotsiny izy dia nampidina kalesy Andriamanitra ary niala tamin'ny nofo notafiny eo dia niakatra izy sady nandray ny valisoa mandrakizay. 800 taona tatio arina. 800 taona tatio arina teo amin'ny tendrombohitra fivatare. Indro fa teo ireo lehilahy roa reo. Ny vatan'ny Mosesy dia efa loha manjato ny taona maro. Nefa teto nanana endrika izy ka na depetera Jakoba sy Jona aza nalala azy. Amen. Fa raravanty taberina kely ety an-tany ty raha toetra atao amin'Andriamanitra voaseho eto an-tany ianareo dia manana vatana anankiray miandry ihany rehefa miala amin'ity tontolo ty ianareo. Mitsangana teo amin'ny tendrombohitra fivatare izy ireo tao amin'ny teo faniany satria mpaminany izy ireo izay natongava ny teny. Zao koa andesika hijery mpaminany anankiray ndray mandeha natsoina izy hoe Samuel. Lehilahy nalaza izy nampianatra ny Israely sady niteny taminy fa tsy tokony hanana mpanjaka izy ireo. Hoy izy tamin'ireo efa nilaza zavatra taminareo va tamin'ny anaran'ny tompo ka tsy tanteraka. Hoy reo tsia zay rehetra nalazainao tamin'ny anaran'ny tompo dia tanteraka. Mpaminany izy io teo ary maty izy. 3 na 4 taona teo tateo arina nisy olana maro teo mpanjaka. Zany dia talohan'ny rany Jesosy Kristy nalatsaka tao paradisa no nisy azy. Ary lay mpanao ody tao Andoro no niantso olona ho tonga mba ampionina Saoly. Ary rehefa nahita azy teo lay mpanao ody nitsangana teo dia ozy Andriamanitra mivoaka avy ao amin'ny tany no hitako. Ary taorinina fatesan-dra lehilahy nandevenana azy sy naloa azy tao ampasana dia indro fa nijoro teo izy tao amin'ny zo io. Ny tafiny akanjo mampaminany azy sady mbola mpaminany ihany. Amen. Satria hoy izy nahoana nampiatso atafitsarako ianao nefa efa tonga fahavalon'Andriamanitra. Jereo izy fanaminany raha pitso arivo amin'ny ora toy izao ho aty amiko ianao. Mbola mpaminany hatrany izy teo na dia efa niala tamin'izao vatan'izao azy. Hitanareo nilainy no tonga tety no sady ampahanty teny ty ary niditra avy tamin'ilay fiainana ara-nofo izy niverina tao amin'ilay vatana efa nomanina ho azy talohan'ny fanorenana zao tontolo izao. Niditra tao amin'ny teo fanizy dia ilay teny zany. Azonareo ve fa eo no alehan'ny mpino rehetra rehefa miala eto. Koa ao amin'ity endrika ity miala ary ilay sarina eo. Mahita ianareo fa ianareo dia teny ihany koa rehefa tafiditra ao amin'io toy ny zazakely arak'izay vao nolazaiko teo. Ankehitriny Mario dia rain'Andriamanitra ny amin'reto fisokafa ny tompo-kase reto izay ny vavako ahafantarana ny reto zavatra reto. Ankehitriny ny tena fanambarana ny amin'ny Melkizedeka dia tonga voaseho
inona ary Andriamanitra izy lay teny talohana tonga azy ho nofo. Andriamanitra lay teny satria tsy maintsy zay izy io, tsy misy afaka ho tsy mety mato azy. Hitanareo, nanandray sy reny aho, ianareo ihany koa. Jesosy dia nanandray sy reny, fa io lehilahy io dia tsy nanandray sady tsy nanandreny. Jesosy dia nanana fotoana ny andohany, io lehilahy io tsy. Jesosy nanolotra ny ainy, tsy afaka nanao an'izany io lehilahy io satria izy lay ainy. Nefa dia io lehilahy ray io ihany tamin'ny fotoana rehetra. Antenaiko fahambaran'Andriamanitra aminareo zany. Lay olona ray ihany tamin'ny fotoana rehetra. Mario ny fiantsona azy, mpanjaka ny fahamarinana. Eny, Hebreo 7:4. Mpanjaka ny fahamarinana ary mpanjaka ny fiadanana. Mpanjaka indroa izy. Ankehitriny jereo, Hebreo 7:3. Mpanjaka ny fahamarinana ary koa mpanjaka ny fiadanana. Mpanjaka indroa izy eto. Kanefa hatramina tongavany tao amin'ny nofo ka nakarina ny vatany ao amin'ny Apokalipsy 1:20 dia natsoina hoe mpanjakan'ireo mpanjaka izy. Samina izy azy avokoa reo telo reo. Hitanareo, mpanjaka Andriamanitra, mpanjaka Teofania, mpanjaka Jesosy, mpanjakan'ireo mpanjaka izy. Kambana ny rehetra mitovy amin'ny aina, vatana ary fanahy ihany. Tambatra ho ray izy rehetra. Izy ihany koa no ray izay nisy voalohany, zanaka ary fanahy masina. Lay fanahy, mpanjaka ny fahamarinana, lay toetra fanahy, Teofania, mpanjaka ny fiadanana, Teofania, ary ao amin'ny nofo izy dia mpanjakan'ireo mpanjaka. Olona iray ihany. Ny Teofania rehefa nahita azy Mosesy, Exodosy 3:32. Teofania izy teo, tia hitan'Andriamanitra Mosesy. Efa reny ny feoany, reny resaka taminy izy, efa hitany tao milomemy izy, toy ny andriafo lehibe. Dia hoy izy, iza moa ianao, tia lala hoe izy ianao, ho Mosesy, ataoko. Raha avelanao mahitanao mantsy aho, tia hita ny tavanao aho. Hoy izy, tsy misy olona afaka mahita ny tavako. Hoy izy, ataoko eo amin'ny masonao ny tanako, ka andalo aho, ary afaka hita ny voky ianao, fa tsy ny tavako. Hitanareo, ary rehefa natao zany dia lamosy lehilahy ray ny teo, Teofania ny teo. Koa ilay teny tonga tamin'ny Mosesy hoe zao zay izy dia teny teo. Ny teny dia tonga tamin'ny Mosesy tamin'ny endrika andriafo tao amin'ny romemy afo, la izao zay izy. Tamin'ny mateny avy amin'ny teolojia, avy amin'ny Teofania, zay no izy azafady. Tonga teo amin'ny Abraham izy tamin'ny maha-olona azy teo ambanin'ny hazo terembita. Ankehitriny jereo zao, indro nisy lehilahy ray tonga teo amin'ny Abraham, telo izy ireo, ary mipetraka teo ambanin'ny hazo terembita. Telo izy ireo. Ary Mario, taoriny niresahany tamin'ny Abraham. Nahoana izy nitonga? Abraham, no izy nanana ny teny fikasana sy ny hafatra kasika an'ilay zanaka ho avy. Ary zao koa mpaminany ny tenin'Andriamanitra izy, zay natoky ny tenin'Andriamanitra. Ny antso an'izay rehetra tsy araka izany ho tony tsy nisy. Hitanareo ve ny mahatateraka ny teny? Tonga teo amin'ny mpaminany ny teny. Hitanareo, nisy an'Andriamanitra tao amin'ny Teofania teo. Nefa nilaza amin'ny Baiboly fa ny teny dia tonga amin'ny mpaminany. Ary indro fa teo lay teny tao amin'ny Teofania. Milaza ianareo eto hoe Andriamanitra ve io? Laza Abrahama fa izy io. Laza izy fa ny anarany dia ny antsony azy dia Elohim. Eny, ao amin'ny Genesis voalohany, hitanareo eo fa tamin'ny voalohany Elohim nahary ny lanitra sy ny tany. Ao amin'ny Genesis 20, hitantsika eo fa Abraham no niantso ny olona io izay nipetraka teo ary niresaka taminy. Sady afaka nilaza ny tsy ambaratelo ny fony, nanambara tamin'ny fisainany Sara izay tao an-damosiny. Oy Abraham, Elohim ity. Tao amin'ny endrika Teofania izy. Azonareo ve zany? Mario, taty aoriana, eny hitantsika amin'izany fa tao amin'ny endrika Teofania izy, natsoina izy hoe Tompo Andriamanitra Elohim. Eny, eo amin'ny Genesis 20, hitantsika fa marina zany.
ankehitriny mario abraham nisy telo izy ireo no niaraka teo saingy rehefa nyfanena tamin'nisy telo i abraham de hoy izy ry tompoko fa tamin'ny lota zay nidina tany sodoma roa tamin'ireo no nidina tany fa nahitany roa tamin'ireo tonga lota de hoy izy ianareo tompoko hitanareo inona ny olana teo zao aloha lota de tsy mpaminany marina zany sady tsy izy ihany koa no iraka ho any ory io koa dia tsy nananany zay mety ho fanambarana any aminy zany marina tokoa afaka niantso azy ireo lota hoe ianareo tompoko raha nisy 12 teo de mbola azo natao hoe ianareo tompoko fa nafiry no hitany abrahama de mbola tompo anankiray ihany andriamanitra rio melkizedeka io teo io mario rehefa tapitra ny ady de melkizedeka ny nanolotra fandraisana ho an'ilay zanany nandresy every zany ampahany tenany mihitsy ankehitriny tiatsika ho hiteto amin'ny endrika tandidony hiteto ny fandraisana rehefa vita ny ady dia ny amin'ny tenany no nomeny satria ny fandraisana dia ampahany Kristy ary rehefa tapitra ny tolony rehefa avy ny ady mafy tsara ianareo eo ianareo vao afaka anandrana ny Kristy ka tonga ampahany io maizy azy io azonareo ve zany Jakoba no nitolona nandritry ny alina ka tsy namela azy mihitsy andeha raha tsy efa nitahy azy marina zany ny ady ho amin'ny fiainana ary rehefa tapitra ny ady de ny ampahany tenany mihitsy no men'Andriamanitra anareo zay ny tena fandraisana omeny ilay tapa mofo kely ny mofo mpandraisana de maneo an'io fotsiny tsy tokony andray an'io mihitsy ianareo raha tsy efa nitolona hatramin'ny farany ka tonga ampahan'Andriamanitra tsaro fa tamin'izany fotoan'izany tsy natao tanterahana mihitsy ny fandraisana tsy natao zany raha tsy talohan'ny nahafatesan'i Jesosy Kristy amanjatony sy amanjatony taona maro taty aoriana nefa Melkizedeka rehefa avy nahazo fandresena lay zanany Abraham Melkizedeka no nitsena azy ka nanome azy divay sy mofo mampiseho fa rehefa tapitra zao ady ety an-tany zao de hitsena azy eny amin'ireo lanitra sika ka andray fandraisana indray ho fanasan'ny fampakaram-bady zany tsy mba hisotro tony divay tony na inana vokatry ny voaloboka itsony aho manam-piavin'ny andro iarahako mihinana sy misotro zay vaovao aminareo any fanjakany raika tsy zany ve mario eto ndray nandeha nitsenany Abraham Melkizedeka talohany niverena ny tany an-trano tandidona tsara tokoa nananatsika eto Melkizedeka dia nitsena any Abraham talohany niverena ny tany an-trano taorian'ny ady hitsenany Jesosy eny amin'ny abakabaka sika alohan'ny hoditsika any an-trano marina zany ny Tesaloniana faharoa no milaza zany amintsika fa hitsena azy eny amin'ny abakabaka sika tandidona tsara ny amin'ny Rebeka zay nitsena ny Isaka tany an-tsaha teo amin'ny atsitsika ny andro hitsena azy eny amin'ny abakabaka sika Tesaloniana faharoa no milaza zany amintsika fa isika zay velona ka mbola mitoetra de tsy mba hialona anakana an'ireo zay fanodimandry fa ho tsofina ny tropetra'Andriamanitra reo maty eo amin'ny Kristy no hitsangana aloha isika zay velona ka mbola mitoetra no akarina hiaraka aminy hitsena ny tompo eny amin'ny abakabaka tena tanteraka reo tadidona rehetra reo noho zany lay teofany raha maty ianareo ka tafiditra ao anatin'io teofany io de inona no mitranga tonga eto tany lay teofany mba hakan'lay vatana navotana ary raha eto ianareo ao amin'ny abakabaka dia andray an'lay vatana mba eona amin'lay teofany zay ary lay izy de akarina ary hitsena ny tompo eny amin'ny abakabaka iza moa ty Melkizedeka ty raha tsy Andriamanitra ankehitriny hitatsika mazava tsara eto ny tsy ambaratelo rehetra ny amin'ny fiainatsika amin'izao dia zao sy ny fahafatesana ary ny hoe makaizy sika rehefa maty eo koa voaseho mazava tsara eto ny fanendrena raha teo eny mianofa mampianatra an'izao sika eno tsara reo dingana ny amin'ilay fikasana lalina mandrakizay nananany tao amin'ny tsy ambaratelony no voambara ankehitriny mario misy dingana telo hatrany ny risona amin'ny fataterahana mitovy amin'ny fanavotany an'izao tolo zao ihany zay fomba zay ihany no anavotany fiangonany anavotany olona amin'ny dingana telo ankehitriny zareo voalohany ny fanamarinana toy zay nitoriny Lutera azy faharoa ny fanamasinana toy zay nitoriny Wesley fahatelo ny batisany fany masina marina zany aveo de tonga ny fampakarana
eny zao tontolo zao ahoana ny fomba nanavotana zao tontolo zao. Ny voalohany zao no nataony rehefa nanoty zany dia ny sasany tamin'ny batisany rano. Marina zany aveo dia nalatsany teo amin'io ny rano avy teo amin'ny azo fijaliana ka nanamasina azy ary nantsony hoe fananany. Aveo ina nataony tony nanendahany azao tontolo zao rehetra hiala taminareo sy ny nanavoazany zavatra rehetra tamin'ny alalany batisa ny fany masina mirehitra. Dia toy izany koa no navoazany an'izao tontolo zao fa hodorana tanteraka amin'ny afo zany ka hojovona amin'ny tsy mikaretina rehetra hatramin'ny antapitrisany kilometatra any ambony fa ho voadio zavatra rehetra. Dia isy aveo ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao tovy aminareo izay famoronana vaovao amin'ny Kristy Jesosy rehefa mandrobaka anareo fany masina. Hitanareo zay ary izy mazava be tsy misy toy zany ny zavatra rehetra. Misy telo eo amin'ny zavatra rehetra, misy telo eo amin'ny fahaterana ranofo. Inona no zavatra mitranga voalohany eo amin'izay vehivavy anananaka? Inona ny tonga voalohany? Rano. Inona ny tonga manaraka? Rà. Inona ny dikana manaraka? Aina. Rano, rà, fanahy. Inona ny mahazo ny zavamaniry? Fahalovana. Inona ny zavatra voalohany? Tao. Inona manaraka? Saloy. Inona manaraka? Akofo. Aveo ilay vo mivoaka avy amin'io. Misy dingana telo tsotra zao amin'io mandra-patongany eo amin'ny vo zany mihitsy. Manamarina zany Andriamanitra. Zay foana ny misy manamarina zany ho marina Andriamanitra. Maneho mazava tsara io fa zay voatendry raha teo ihany no tafiditra amin'ny fanavotana. Azonareo ve? Avelao zany averiko indray. Zay voatendry raha teo ihany no tafiditra amin'ny fanavotana. Mety anao fiatsika ton'izy ny olona na mieritreritra fa izy kanefa ny tena fanavotana dia ho an'ireo zay voatendry raha teo. Satria ilay teny mihitsy hoe manafitra dia midika hoe mampody. Zany ve? Ilay hoe manafitra dia zavatra, ny manafitra zavatra dia mampody anio eo amin'ny toerany voalohany. Alleluia. Koa zay voatendry raha teo ihany no ampodiana satria tsy nivoaka avy teo ny hafa. Hitanareo mampody. Noho ianareo mandrakizay niaraka tamin'ny tany am-boalohany. Lay fiainana marak'izay nanananareo dia ilay fisaina ny amin'izay na izy anareo. Fa izao fotsiny tiany anareo tia nijoro eto ampilipitra ohatra, tia nipetraka eo amin'ny seza anareo zao arivo zao. Koa dia eo am-panatanterahana ny fikasany lalina marak'izay sika ka zay niala tany an-trano dia tonga etỳ tany fotsiny mba hanatanteraka ny fikasany lalina. Zany ve? Eny ary aveo rehefa vita zany dia ampodiny io eo amin'ilay toerana be voninahitra tonga amin'ny fahamasana io ka ampodiny indray. Tsy magaga raha afaka nilazo Paoly raha teo ampanamboarana ny fitaovana anapahana ny lohany izy ireo. Hoy izy, rehefa afatesanao aiza ny fandronanao, refasanao aiza ny fandresenao. Fa isaorana ne Andriamanitra zay manome antsika fandresena. Hoy izy, rehefa afatesanao lazao azy fomba ahafahanao ampitaraina. Rifasana lazao azy fomba ahafahanao miazona satria efa nanako ny fiainana mandrakizay. Amen. Nalalan'io izy fahafatesana, ny elo, ny fasana tsy nisy afaka niazona azy ary tsy misy afaka ampaninina atsika. Ananatsika ny fiainana marak'izay. Tsapa ny favota izy noho ilay fiainana marak'izay. Toy ny ando kely ndray mitete ihany. Raha azoko tsara dia tsy fantatro loatra ny amin'ny simi nefa ataoko fa ny atsika mahazo ny amandonana ny atmosfera ka rehefa lasa mangatsika sy maizina ny alina dia latsaka avy any an-danitra zany ary mitete eny amin'ny tany. Latsaka avy tany hoany zany fa ny ampitsy maraina alohan'ny fiposahan'ny masoandro iny fa mipetraka eo zany io rano kely io eo amin'ny atsika nefa velao fotsiny posaka ny masoandro dia jereo fa hamirapiratra io faly izy. Nahoana? Iantso azy ny masoandro ka amerina azy eo amin'ny toerana eny aviny. Ary toy zany koa ny amin'ny kristianina. Alleluia. Fantatsika fa rehefa miditra eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra sika dia misy zavatra ao anatsika ao milaza amintsika hoe misy toerana any avitsika ka hiverina eo indray sika amin'ny alalan'io hery zay manitona atsika io. Ilay ando kely mitete manjelanjelatra tsy mamiratra ary miky izy satria fantany fa avy eny ambony eny izy ary io masoandro io ny setona azy hiverina eo indray. Ary ny olona zay toetra an'Andriamanitra nateraka Andriamanitra dia mahalala. Alleluia. Rehefa mifandray amin'ilay zanak'Andriamanitra izy dia ho voasintona hiakatra hiala eto indray androany. Fa raha nasandatra niala tamin'ny tany aho dia taona ny olona rehetra ho eo amiko. Amen. Ankehitriny Mario eny hitantsika ary Melkizedeka sy ny antony tsy nahareniny any Maria
zay no antony antsony azy hoe raha vehivavy fa tsy reny, tsy nanandray izy satria izy no ray, lay ray mandrakizay, reo telo tao amin'ny anankiray, tsy nanandreny izy, azo antoka fa tsy nanandray izy satria izy no ray, toy ny voalazan'ilay poety ndray mandeha raha laza fankasitrahana lehibe ny amin'i Jesosy. Hoy izy, zaho lay nyresaka tamin'i Mosesy tao amin'ny rome miafin-drehitra, zaho lay Andriamanitry Abrahama, lay kitany maraina mamiratra, zaho no alfa omega, lay fiandohana hatramin'ny fiafarana, zaho ny fahafenon'ny famoronana, ary Jesosy lay anarana. Mara zany. Oh, ataonao iza moa ary aviaiza hoy ireo ny aviko, fantatrao ve ny raiky sa ainao ambara ny anarany? Alleluia! Io ny anarany ray, tonga tamin'ny anarany ray koa nefa tsy nandray ahy ianareo. Hitanareo, zany tokoa. Izy ny tsy miova masan'io ary marak'izay. Ary Melkizedeky io dia tonga nofo nanambarany tenany toy ny zanak'olona izy. Rehefa tonga tamin'ny mampaminany azy, tonga teo ambany anarana zanaka telo izy, lay zanak'olona, lay zanak'Andriamanitra, lay zanak' Davidy. Fony teto tany izy dia lehilahy iray izay anatanteraka ny soratra masina, o Mosesy, Jehova Andriamanitra reo no anangana mpaminano anareo tahaka ahy. Ko dia ny lainy no tonga tamin'ny mampaminany, tsy mbola nilaza mihitsy izy hoe zaho lay zanak'Andriamanitra. Hoy izy, zaho lay zanak'olona. Mino zanak'olona va ianareo? Satria zay ny tsy maintsy fanambarana nataony, satria zay ny na izy azy. Eto tonga teo ambanin'ny anarana zanakafa indray izy, zanak'Andriamanitra, lay tsy hita maso, lay fanahy. Ary rehefa miverina indray izy dia zanak' Davida mba hipetraka eo amin'ny seza fiandrianana. Fa fony teto izy ka tonga nofo dia natsoina hoe lay zanak'olona. Eny, fomba ahoana ary nampahafantarany tenany teo amin'ny olona tamin'ny maha zanak'olona azy, lay mpaminany. Ndray andro efa nambarako ny tantaran'ny Petera sy Andrea rahalahy, mpanjony izy ireo, ary ny rainy Jona dia mpino efatry ny ela. Ndray andro voalaza fa nipetraka teo amin'ny sisin-tsambo izy ireo. Hoy izy, ry anaka, hainareo tsara ny fomba ny vavahantsika rehefa nilatrondro, mpanjony ny asan'izy ireo. Hoy izy, natoky an'Andriamanitra sika, Jehova, teo amin'ny fivelomantsika. Efa antitra zao ka tsy afaka hiaraka aminareo mahatrela intsony ry anaka, fa zahatra amin'izay to reo tena mpino rehetra dia niandro ny fotoana hiavian'io Mesia io. Betsaka ny sandoka nisy teto amintsika, saingy isy anankiray tena izy ho avy ndray andro any. Dia hoy izy, rehefa avy io Mesia io dia tsy tiako voafitaka ianareo ry anaka. Io Mesia io dia tsy ho teolojianina fotsiny, ho mpaminany izy io, satria ilay mpaminantsika Mosesy zay arahantsika efa nilaza. Eny, ny jiosy rehetra dia ino ny mpaminaniny, nampianarina ny alalan'izany izy. Ary raha milaza zavatra toy izany ny mpaminany dia fahamarinana io, satria hoe Andriamanitra raha misy ara-panana mpaminany eo anivinareo, za tompo no anambarany tenako aminy. Ary raha mitrangy izay lazainy dia eno izy ka matahora azy, fa raha tsy zany dia aza matahotra azy akory. Hitanareo, zay ary no manamarina ny mpaminany. Koa Mosesy dia tena mpaminany voamarina, ary laza izy fa ny tompo Andriamanitra reo no anangana avy eo aminareo, avy amin'ny rahalahinareo, mpaminany tahaka. Ary zay rehetra tsy haino azy dia ho fongorana eo anivon'ny vahoaka. Hoy izy, eny ry anaka, tsaro fa amin'ny mahebreo atsika mino an'ireo mpaminany voamarina Andriamanitra sika. Ankehitriny eno tsara, aza diso an'izany. Dia hoy izy, rehefa ho tonga ny Mesia dia fantatra azy ianareo, satria ho mpaminany Mesia izy. Eny, lasa izy ireo fa efa-jato taona zay, tsy nisy mpaminany teo amintsika hatramin'ny Malakia. Nefa ho eo zany, ndray andro taorinina fatesana, taona maromaro, tsangatsangana teny amoron-drano lay zanany Andrea. Ary nisy olona di reny nivoaka avy tany anefitra nilaza hoe efa eto anivonareo io Mesia io ankehitriny. Io voro mahery lehibe nivoaka avy any anefitra io ka nisidina teo, nanao hoe efa eto anivonareo ny Mesia amin'izao fotoana izao. Mbola tsy malala azy sika treto, nefa efa eto anivonareo izy. Alala azy aho, satria ahita famantarana avy any an-danitra. Ndray andro, hoy izy, io indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manasitra ny fahotana zao tontolo izao. Indro fa lasany
lasy io lehilahy io mitadiny rahalahy ozy ry Simona tiako tonga aty anao hitanay ny Mesia ankehitriny mitandre Marie Andrea afaka andinika tsara ihany ianao aiko tsara nefa zany afa indrindra io lehilahy io aiza misy azy avitaizany aviny Jesosy avy any Nazareta io tanàna kely ratsy io ve fa tsy afaka ao toerana ratsy sy maloto toy zany ny aviny tongava fotsiny mba hijery noreseny lahatra izy mba ho tonga indray andro koa rehefa tonga teo manatriany Mesia izy fa teo Jesosy teo ampitoriany tamin'ny vahoaka rehefa nakeo manatriany izy de ozy Simona no anaranao ary anao dia zanaky Jona zay de vita nandray andreo fanalediny fanjakana izy nahoana fantany fa tsy nahafantatra azy io lehilahy io fa fomba hoana ny nalalany azy sy ny amin'ny ampianarany io raha iantitra mpivavaka io azy ny fomba inona ny Mesia nisy lehilahy nyjoro teo natao hoe Philippe nafanafody koa izy io nisy lehilahy fa fantany mpiara-mandinika ny baiboly taminy lasa izy nandeha teny ambadiky ny avona ka nahita azy teny teo amin'ny sany olivany nandohalika izy nivavaka efa nisy lesona maro tao amin'ny baiboly niarana izy ireo ko dia nakeo ary izy de ozy rehefa vita nivavaka nataony de ozy andeha izany lay efa hitanay Jesosy avy any Nazareta zanaky Josefa fa izy lay Mesia andrasantsika nitomandriany Natanaela milaza hoe endry Philippe tsy lasany amin'ny fahatsokevitra lalina vety ianao sa ahoana tsia tsy zany avelao anambara aminao ainao tsara fa niarana andinika baiboly sika ary ina ny volazany mpaminany maizy Mesia ho mpaminany izy tsaronao ve lehilahy anitra mpanjony fidiananao trondro iny la tsy nanam-pahaizana ampy anao soniny anarany akory lay hoe Simona tonga teo izy io ary fantatrao moa io Jesosy avy any Nazareta io no niteny taminy fa Simona no anarany nanovany anarany ho Petera zay midika hoe vato kely ary niteny taminy hoe iza ny ray fa ozy tsy haiko momba misy zava-tsova avy any Nazareta ozy taminy aleo sika tsy resaka anio fa tongava fotsiny ary zao efitra tsara zany tongava ary zao indro ary fa tongo Philippe nitondra any Natanaela ary raha teny ampandehanana izy mety nijoro teo Jesosy teo ampitoriana angamba teo ampivavahana ho an'izay marary teo amin'ny laram-bavaka rehefa tonga teo amin'ny toerana nisy Jesosy izy dia nijery azy Jesosy ka laza hoe indro ny Israelita tsy misy fitaka eno ianareo fa tamin'ny fomba fiakanjony io ohatsy mitovy ny fiakanjony tatsinanana rehetra mety ho silianina io na mety ho afako ny volombava ny fitafy hoy izy indro ny Israelita tsy misy fitaka amin'ny fiteny hafa de hoe lehilahy mahitsy fo sady tsopo koa taona nahitra kely Natanaela zany de ozy raby zay midika hoe mpampianatra raby taiza ny nalalanao ahoana ny nalalanao fa jiosy ahoana ny nalalanao fa mahitsy ka tsy misy fitaka hoy izy talohan'ny antsony Filipo anao raha teo ambanin'ny azo ianao de fa hitako 20 kilometatra niala teo tany ambadiky ny tanàna tany ny omalin'iny inona ny volazany raby ianao ny zanak'Andriamanitra ianao ny mpanjaka n'Israely nefa nisy andreo mpisoron'ireo teo mpieboebo mpiambo laza hoe Beelzebuby lehilahy io mpanao atsarany o Jesosy mamena anareo ny amin'izany etsaro fa tsy nolazain'izy ireo mafy akory io fa tao am-pony lazany zany fa fantany fisainan'izy ireo marina zany zay ny voalazan'ny baiboly antsove telepatie zany raha tianareo nefa fantany fisainan'izy ireo ary ozy mamela anareo ny amin'izany fa ho avy ny andro ho tonga ny fanahy masina ka hanao zavatra toy zao rehefa lasa izy ny manao teny ray manotro zany dia tsy azo famela kely ka intsony na amin'izao fiaina zao na amin'ny fiainana ho avy zany hoe koa jiosony teo avy eo ndray andro tsy maintsy nakao Samaria izy kanefa alohan'ny resahantsika an'izany hitantsika ilay vehivavy fa na lay nisy lehilahy raha nandalo namaky an'ilay vavady natao hoe tsara endrika de sitrany izy ary Jesosy nalalany nazo azy ka nanambara taminy hoe betao ny fandrinao ary modiany antranonao de nataony zany ka sitrany izy de tatsika aveo fa jiosy nandray azy ny sasany tamin'ireo nino an'io sasany tsy nino ny sasany nahoana izy ireo ny tsy nino satria tsy voalahatra ho amin'ny fiainana tsy ampahany toetra io izy ireo eny tsaro fa mpisorona sy olona ambony izy ireo fa Jesosy everony amin'reto teolojiana sy mpisoronreto lehilahy zay nanana fiainana tsy nahitanareo tsy mitsy o Jesosy ianareo avy amin'ny devoly rainareo ary ny asany no ataonareo raha avy amin'Andriamanitra anareo de mino raha tsy afaka mino ianareo de mino reo asa ataoko fa ireo manambara ankehitriny nilazany baiboly fa Jesosy ny tsy miova maro sy anio ary manak'izay
o Jesosy ny asa ataoko zay mino aho dia anao an'izany koa. Tsy zany ve Mario zay ary le tena Melkizedeka eto. Eny marindray karazan'olona telo ihany nisy. Efa renareo laza hoe mpanavakavaka ny tenako. Zany ny kristiana rehetra dia mpanavakavaka, tsy hoe fanavakavahana eo amin'ny loko fa fanavakavahana eo amin'ny fanahy. Ny lokon'ny hoditry ny olona dia tsy misy ifandraisany aminy. Zanak'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fahaterahana izy. Fa ny kristiana iray hoy Andriamanitra hoe avao ahy mialay eo anivony ianareo sisisy. Mpanavakavaka izy raha eo amin'ny fahalotoana eo amin'izay marina sy diso. Kanefa Mario nisy fanavakavahana teo dia ny fanavakavaham-poko teo amin'ireo Samaritana. Ary karazan'olona telo ihany misy eto tany raha mino ny Baiboly sika. Dia ireo taranaky Ama, Sema ary Jafeta dia ireo zanako Noa telo lahy nivoaka avy eo sika rehetra. Marina zany. Zany dia mamerina antsika rehetra any amin'ny Adama ka mahatonga antsika rehetra ampiralahy. Hoy ny Baiboly avy amin'ny raha ray ihany no naharian'Andriamanitra ny firenena rehetra. Isika rehetra dia piralahy noho ny raha. Ny olona mainty dia afaka manome raha ny olona fotsy na mifamatika amin'izay. Ny olona fotsy dia afaka manome ny japonais izay mavo na ny indianina izay mena na inona koa na jafenita na inona izy afaka manome raha azy izy satria raha ray ihany sika rehetra. Ny lokon'hoditsika ny toerana ivelomantsika dia tsy misy ifandraisany amin'io fa ny hoe voavaka sika. Dia rehefa tafavoaka amin'izao tontolo izao toy namoahan'ny Israely avy tao Egypta. Zany hoe voafaka tamin'ireo zavatra izao tontolo izao sika. Eny nisy ny taranaky Ama, Sema ary Jafeta ary nanam-potoana hijerena todika amin'ireo filazana sika dia afaka hita ianareo ny fiavian'ireo anglo-saxon. Koa nisy ny Jiosy, ny Samaritana izay teo anelanelan'ny Jiosy ny Jetlisy izay nivady tamin'ireo Jetlisy vokatr'ireo nataon'ny Balama ary Moab. Samaritana izy ireo ary nisy ny Jiosy sy ny Jetlisy. Kanefa sika anglo-saxon dia tsy misy ifandraisany amin'izany. Tsy nisy Mesia ninotsika nanto zany, tsy niandry an'izany sika. Ka ty wariny sika voatafiditra tonga tany amin'ny azy Jesosy fa ny azy tsy nandray azy. Dia hoy izy tamin'ireo mpianany aza mandeha any amin'ireo Jetlisy fa le makany amin'ny Israely ondro very. Ary izy dia tsy nandeha afa-tsy teo amin'ny Israely ondro very any. Ary zareo naneho ny tenany tamin'ny mazanak'olona azy teo amin'ireo Jiosy izy saingy nandà azy izy ireo. Eto ny Samaritana izay teo anelanelan'ny Jiosy ny Jetlisy dia nino ihany koa no sady niandry ny Mesia. Isika tsy toy zany mpanompo sampy sika mpibaby sary vongana vavaka tamin'ny sampy Jetlisy. Fa eto indray andro masindady Jaona na efatra tsy maintsy namakany any Samaria izy teny amin'ny lalany ho any Jeriko. Nefa niodina tany Samaria izy teo ary raha niakatra anakeo izy dia nipetraka teo amin'ilay fatsakana teny ivelan'ny tanàna natao hoe Sikara. Ary ny fatsakana raha toka efa tany ianareo dia toerana kely malalaka tahakatahaka izao ary misy loharano ho an'ny besinimary eo. Nisy rano izay aviany rehetra ary tonga maraina eo ny vehivavy maka ny sinindranony dia loloaviny zany ary misy anankiray avy eo ambalahany dia mandeha miaraka amin'izany sady mahita tsara mihitsy tsy misy verina dia kely azy sady mifampiresaka koa izy ireo. Tonga eo ny olona koa tokony tamin'ny 1 ratoandro teo koa nalefa nakao an-tanàna ny mpianany mba hividy anina sakafo. Ary raha lasa izy ireo dia indro nisy vehivavy ray raha tsy fitondran-tena. Ny antsotsika azy amin'izao andro izao dia hoe vehivavy maloto na mpivarotena. Maro loatra ny vadiny. Koa raha nipetraka teo Jesosy dia nivoaka io vehivavy io tokony tamin'ny 12 ora. Hitanareo tsy afaka tonga miaraka tamin'ireo virjiny izy satria maraina ny natongavan'ireo aka ny rano anasany voatery. Niandry izy io marapatonga ny rehetra tsy niaroaro toy ny ankehitriny izy ireo tamin'izany nisy nampiavaka azy. Koa dia nivoaka izy mba hatsaka rano dia niraisiny fotsiny ilay rotsivitran'ainy ary napetrany teo ilay fitoeran-drano nanomboka nampidina an'io izy. Nisy olona reny nanao hoe raha vehivavy omeo rano aho hosotroko. Eny tsaroa fa Melkizedeka io. Ilay Jesosy omaly ilay zanak'olona dia nitodika izy io ary Jiosy iray no hitany.
hoy ary izy tompoko tsy mety ho any jiosy ny mangataka zavatra amin'ny samaritany vehivavy avy ao samariny tenako ko dia diso toerana ny resaka ao tsy tokony ho nangataka zavatra toy zany amiko ianao tsy manana zavatra ifampirarahany sika hoy izy saingy raha fantatrao izay miteny aminao dia ianao no angataka amiko kosotrony hoy izy fomba hoana nanovozanao azy lalina ny fatsakana nefa tsy manana fanovozana ianao hoy izy ny rano izay omeko dia ranonaina miboboika ho fiainana manak'izay ny resaka taminy izy mandrapahitany ny maizy azy ary teo no jereo no lazainy taminy eto andeha tsoa ivadinao ka makanesa aty dia hoy izy tsy manambady aho hoy izy marina ny voalazanao fefa nanambady indimy ianao sady tsy vadinao lay toeranao ankehitriny koa raha izay marina ny voalazanao jereny tsy fitoviana teo amin'ity vehivavy ty sy io andiana mpisorona io nalala kokoa ny amin'ny Andriamanitra izy no io andiana mpisorona rehetra io niaraka hoy izy tompoko hitako fa mpaminany ianao hoy izy efa efajato taona zay no tsy nanana anay nefa fantatray fa ho tonga ny Mesia ary rehefa tonga ny Mesia dia zay ny zavatra ataony lay famantarana ny amin'ny Mesia zany satria zanak'olona izy hoy izy zavatra zany no ataony rehefa tonga izy tsy maintsy ianao lay mpaminany hoy izy zany ho izy tsy nisy olo-kafa afaka nilaza toy zany navelan'ilay sinindrano ary niazakazaka tany an-tanàna izy ary nanao hoe andeha zaza roa lehilahy zaroa zay nilaza tamiko ny nataoko tsy lay Mesia tenany mihitsy va zao eny tsaroa fa nampananteny izy fa anao an'izany zavatra zany koa eo amin'ny fiafarany ny andro ny Jetlisy nanana 4 taona ny jiosy mba hiandrasana ny Mesia 4 taona ny nampianarany ny amin'ny fiaviany sy ny amin'izay ataony rehefa eo izy nefa diso izy ireo tamin'ny fahitana azy na diso tamin'ny fahalalana azy ary rehefa nampafantatra ny tena niaraka ny fomba hitenena ny baiboly azy mihitsy izy ka voalaza ny fahataony fony izy teofany avy eo dia tonga nofo izy ka nonona teo anivony dia diso tamin'ny fahitanan'io izy ireo ka niantso ny asa no asan'ny devoly ankehitriny 2 taona zay nandraisantsika fampianarana rehefa namakivaky teo amin'ny fiangonana katolika romanina taorin'ny apôstôly avy eo niala tamin'ny katolika romanina ho amin'ny grika sy ny sisa hatramin'ny taona Lutera sy Wesley inona koa reraha fiangonana sy fijato samihafa nipotra teo nananan'izy ireo tamin'ireo taona rehetra ireo lay fampianarana ankehitriny nampananteny izy fa mialoha kely ny avininy andro farany ka isy indray ilay endrika Sodoma sy Gomora tahaka ny tamin'ny andro ny Sodoma dia ho toy zany amin'ny fiavininy andro farany anambarany tena ndray ilay zanak'olona vetivety foana dia tsy ahita intsony zao tontolo zao fa ianareo no ahita satria zaho manondro teny io zaho dia ho eo aminareo ary ho ao anatinareo hatramin'ny fahataperana fiafarany zao tontolo zao omba nareo aho izy no tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay hitanareo fa ny Samaritany ranomarina raha ilay 4 omaly ariva dia Agara hitanareo endrika mareo famadiana ny jiosy dia Sara na Saraita fa ny Jetilisa dia avy amin'ny Maria lay voan'ny mpanjaka any Abrahama eny efa nampanantenaina fa amin'izao ny faran'izao hoe io Andriamanitra io ihany io Kristy io ihany no iveriny eto ka anambarany tenany toy ny zanak'olona nahoana izy ny tsy miova masan'io ary mandrakizay fa raha namelany jiosy nandalo teo amin'izany izy nefa nanome famantarana mesianika ho azy ireo avy eo anefa dia tonga eo amin'ny fiafarany ny fampianarana ho an'ny Jetlisy ka amela azy ireo hiditra fotsiny miaraka amin'ny teolojia dia ho tsy marina izy tsy maintsy manao zavatra mitovy izy satria milaza ny baiboly ao amin'ny telo Hebreo 13:9 izy ny tsy miova ary efa nampananteny izy ao amin'ny Malaka 4 sy ny amin'ireo soratra masina maro hafa hoe amin'ny andro farany dia ho toy ny toerana misy azy ankehitriny mihitsy no isy ny fiangonana ary ho toy zany zao toy zao jereo ny tontolo misy ankehitriny jereo ny fiainan'ny Sodoma jereo ireo horohorontany amin'ny toerana maro sy ireo zavatra mitranga jereo ny fiangonana sy ny safotifoty misy ao ny Babilôna jereo ny iraka irahana ho azy Oral Roberts sy Billy Graham GRAHAM samba sika nazo iraka tamin'ireo tao am-piangonana rehetra ka nanana anarana efa niafara tamin'ny HAM tahaka ny Abraham ABRAHAM dia misy litera 7 GRAHAM dia litera 9
ho amin'izany nanyrana azy ho an'izao tontolo izao. Ny enina dia isan'olombelona tamin'ny andro fahenina namoronana ny olombelona, fa ny fito no isan'Andriamanitra. Ankehitriny jereo izy ireo raha tany Sodoma, ary indro fa teo ireo iraka ny rana ho azy ireo fa nyresaka taminy. Kanefa taiza teo no nisy an'io voan'ny mpanjakany Abrahama io? Aiza ny famantarana teo amin'izy ireo araka izay voalazany, tahaka ny tamin'ny andro Sodoma, izay nidinan'Andriamanitra ka voaseho tao amin'ny nofon'olombelona, ary nanambara ny fisainana tao am-pony Sara, tao amin'ilay tao an-damosiny, dia ilay famantarana farany mialohana andravana ny tontolon'ny jetilisa tamin'ny afo. Ary efa nandray famantarana farany ho azy ny fiangonana mialohany andravana zao tontolo izao rehetra, ka izao fanjakany jetilisa izao dia ho ravan'ny afo sy ny fahatezeran'Andriamanitra. Inonareo ve izany? Io Melkizedeka io dia nofo teo, naneho ny tenany tao amin'ny vatan'olombelona, ary taty aoriana dia tonga nofo izy. Ary ankehitriny zao arivo zao izy tsy miova masiny io ary marak'izay. Inonareo ve izany? Izy ary moa ty Melkizedeka ty? La tsy miova masy anio, tsy mbola nanandray, tsy mbola nanandreny, tsy mbola nanana voalohan'andro izy, tsy mbola nanana fiafaran'ny fiainana, fa nitsenany Abrahama izy, ary karazana famantarana ahoana nataony. Aveo rehefa tonga nofo izy dia nolazainy fa hiveriny indray zany mialoha kely ny andro farany. Inonareo ve izany? Inoko zany. Ivavaka sika. Andriamanitra malalo, inoko ny soratra masina zay nilazanao fa ianao tsy miova masina io ary marak'izay. Ary amin'ny fahatsoram-poko Tompo fantatro fa misy zavatra eo ampatongavana. Tsy tena haiko loatra faritany zany, matahotra ny laza zavatra Tompo, fantatrao ny fon'ny mpanomponao. Ary impiry moa tamin'ireo taona ny fandimby rehefa nandefa zavatra ianao diso tamin'ny fandraisana an'io ny olona. Deran'Andriamanitra mandrakariva ny olombelona ny amin'izay nataony, ary milaza izy ny amin'ireo zava-dehibe hataony, saingy tsy fantany izay ataony. Koa toy izany tamin'ireo taona fandimby, nahoana ny fiangonana Romana no diso tamin'ny fahitana ny masinda Patrika ho mpaminan'Andriamanitra. Nahoana izy ireo ny namona ny Jeanne d'Arc, nefa vehivavy na naminany izy, nidoran'izy ireo fa hoe mpamosavy. Raha eo efa lasa foana vao hoe afeninao eo mason'ireo endry sy manatsainy zany. Tsy magaga raha nilaza ianao tamin'ireo mpisorona hoe ianareo dia manisy aingo ny fasan'ireo mpaminany, nefa ianareo nanao azy ireo tao. Rehefa lasa izy ireo dia hita ny fahadisoana. Manenjika anao foana izy ireo Tompo, na toy inona endrika iavianao. Mangataka aminao aho ny hariva Andriamanitra ô, zao indray mandeha zao monja. Raha pitsy zay dia efa tokony akany Tucson, any amin'ny faritra hafa, any amin'ny tanàna hafa no tsy maintsy hitoriana ahy. Nefa Andriamanitra malalo, mety misy vahiny eto anio hariva izay mbola tsy efa nandre toriteny izy ireo saingy mbola tsy nahita an'izany voaseho. Arak'izay nangatahako taminao tany am-piandohana, reto mpianatra reto, Cléopas lay sakaizany raha avy tany Emosy, ka nandeha teny an-dalana dia nivoaka avy tao ambadika ilay romemy ianao ary nanomboka niresaka tamin'ireo taorian'ny fitsanganana, nitoriteny taminy fa hoy izy ry adala sy fotsasaina ka tsy malala fa tokony ho niaritra an'ireo zavatra eo Kristy ka hiditra any am-voninahiny, nefa mbola tsy nalala an'io hatrany izy ireo. Tontolon'andro ny arahany nandeha taminao nefa dia mbola tsy nalalanao izy ireo, fa indray alina tonga ny alina nanery anao mba hiditra izy ireo. Rehefa tao amin'ilay trano kely fandraisam-bahiny izy ireo ka andrindrim-banavarana dia nanao zavatra mitovy tamin'izay efa nataonao talohany nanomboananao ianao, dia nalala izy ireo fa Kristy nitsangana io. Tao amin'ny fotoana fohy nakao ambadika ireo sarina ianao ary lasa niazakazaka faingana izy ireo ary nilaza tamin'ireo mpianatra efa nitsangana marina tokoa ny Tompo. Andriamanitra raha eo, inoko fa mbola velona ianao, fantatro fa zany ianao, ary efa niporofonao taminay imbetsaka zany. Afaka anao zany ve ianao amin'izao indray mandeha zao Tompo? Raha nahita fity teo masonao zahay, avy ianao zany hitranga amin'izao indray mandeha zao. Mpanomponao aho, mpanomponao ihany koa izy reto Tompo. Izay rehetra nolazaiko dia tsy tovy mihitsy. Teny ray monja avy aminao dia isy lanjany mihoatra lavitra noho izay nolazaiko tamin'ireo fivoriana 5 na tamin'ireo afatra 5. Ho lehibe kokoa zany. Teny ray avy aminao monja. Tsy masitraka ao va ny teny Tompo mba hahafahan'ny olona fantatra fa fahamarinana nambarako azy ireo. Ekeo zany Andriamanitra angatahako amin'ny anaran'i Jesosy zany amin'izao indray mandeha zao. Amen. Ankehitriny tsy mahafantatra anareo aho, misy olona vitsy fantatro. Fantatro io zazalahy mipetraka etsy io, fantatro Billy Dor,
izay mipetraka eto tiako ny io rahalahy Blair Rodney Cox tsy de tazana loatra ny eny ny amin'ity ilany ity raha amin'izao fotoana zao tsy misy olona hitako raha ny marina ka hoe fantatro ankehitriny firy anareo eto ny mahalala fa tsy mifankahalala sika atsangany ny tanana ka mahalala fa tsy misy fantatro ny aminy atsangany ny tananareo eo amin'ny ilan-droa firy aminareo eto ny manana olana na zavatra zay fantatrareo fa tsy misy haiko ny amin'io tianareo ve ny ananganany tananareo ankehitriny tena ho zavatra tsy haiko tena tsy haiko atao mihitsy ny alala na inona mikasika anareo amin'ny fiteny hafa ary tsy maintsy avy amin'ny fanambaran'ny fanano avy izany ary satria efa nilaza taminareo aho tamin'ireo ariva rehetra ireo sy tamin'izao arivo zao fa tsy maty izy eto izy sady nampanantena ny aninao zavatra mitovy fa nampanantena izy fa ho avy ny fotoana amin'ny andro farany izay araka ny malaka efatra ary araka ny masodalio ka fa iseho ndray amin'ny endrika olombelona izy eo anivony vahoakany ka anao zavatra mitovy ary anambara zavatra mitovy dia ilay famantarana mesianika teo ihany firy malala zany ho anareo mpamaky baiboly ka malala fa famarina zany atao ve amen mpamaky baiboly avokoa ary ny rehetra ankehitriny fantatro fa afahafa amin'ny olona zany anio saingy famarina anio na dia zany azy izay no antony tsy nahafantarana izy ireo an Jesosy avy any Nazareta fantatra izy ireo ny fanekem-ponon'ny fiangonany fa tsy nahafantatra azy izy ireo nefa dia tonga arak'izay voalaza amin'ny baiboly tokoa izy tsy hoe teolojianina tsy hoe mpisorona tonga tamin'ny mampaminany azy izy nefa ny azy tsy nandray azy ankehitriny raha miazona ny teniny Andriamanitra ary raha to misy ka milatsaka eo amin'ny olona fantatro zany dia andray olon-kafa tanareo olona tsy fantatro no tadiaviko tiako raha hivavaka ianareo eny jereo nisy vehivavy kely ray mandeha nanana kilemo nandany ny volany tany amin'ny dokotera izy tsy nahasitrana azy izy ireo ary hoy izy tao am-pony raha mba afaka anendry ny lamban'io lehilahy io aho dia ho sitrana tsaronareo ve ny tantara koa dia niezaka nanaka anazy ny rehetra nefa nanivatsiva teo amin'ireo izy mandra-panendreny ny lambany dia niverina nipetraka izy avy eo ankehitriny eno tsara ary rehefa nanao an'izany izy rehefa nataondra vehivavy zany dia nitodika teo Jesosy ka nilaza hoe iza nanendry ahy koa Petera apôstôly ary nanometsiny azy mety zavatra toy izao no lazay ny tompoko aza milaza zavatra toy izany fa hevitra ny olona hoe misy zavatra tsy milamina tsara aminao satria fony nangataka azy ireo ihinana nofona sy isotro ny ranao ianao dia efa nihevitra izy ireo hoe misy zavatra tsy milamina ary ianao iza nanendry ahy nefa dia mifanety aminao ny vahoaka rehetra hoy izy eny saingy fantatro fa nisy hery niala tamiko fanendrena hafa tokoa zany ary malasika rehetra fa nihery dia tanjaka lasa reraka nisy hery niala tamiko dia nijery teo amin'ny rehetra izy mandra-pahitana ilay vehivavy kely ka dia nambarany azy ny fahaverezan-drany ary tsapany tao amin'ny tenany fa njany ny fahaverezan-dra teo amin'io tsy zany ve ary hoy izy ny finoanao navonjy anao eny ny teny grika teto dia sozo izay tena midika hoe voavonjy arabata na ara-panahy mitovy ihany voavonjy tsotro zao izy no mpamonjy anareo ankehitriny raha zay ary ilay izy omaly ka izay ny fomba ny asany mba nampirofony fa efa teo anivon'ny vahoaka izy ilay Mesia nampanantenany fa zay ny fomba nanondrono ny tenany sady nampanantena baiboly fa hanao toy izany koa izy ankehitriny ka mova tsy ilainy hanao zavatra mitovy ihany hoy ianareo move laza mikasika ny fanasitranana marary izy eny ao amin'ny Hebreo baiboly vao nivakiko teo nilaza hoe Jesosy Kristy ankehitriny dia mpisorona be ho antsika izay mahay miara-mitondra ny fahalementsika firy malala fa maro zany izay ny voalaza amin'ny baiboly izy ilay mpisorona be ankehitriny izay mahay miara-mitondra ny fahalementsika koa raha izy ihany ilay mpisorona be nisy teo anao ahoana ny fiasany ankehitriny tsy maintsy anao asa mitovy tamin'izay nataony teo izy raha ilay mpisorona be teo ihany io eny angamby ianareo tsy zaho ilay mpisorona be ho anareo afaka nendray ianareo fa hitovy fotsiny amin'ny fanendrenareo ny vadinareo na ny rahalahanareo na ny hafa koa zany olona anankiray kanefa velao ny finoanareo manendry azy dia jereo zavatra hitranga ankehitriny raha mpanompon'Andriamanitra aho ka nanambara ny fahamarinana taminareo dia namarina an'izany ho fahamarinan'Andriamanitra ary zay no anaprofo fa velony Jesosy Kristy zao arivo zao no sady mijoro eto zany ve ankehitriny manana finoana ny ilany anankiray aloha
ny ilany ihany manana finoana ianareo etsy tsara kokoa ny janonako eto amin'ny micro satria tsy handre izy ireo aoka isy olona iandrandra amin'Andriamanitra fotsiny ka na hoe Andriamanitra tsy mahafantatra io lehilahy io, tsy misy fantany ny amiko, tena tsy mifankalala zahay, nefa avelao ny finoko hanendry anao tompo, ary fantatrao ny tsy mety ato amiko tompo, fantatrao ny amiko rehetra, fantatrao ny maizy ahy, toy ny nalalanao na izy an'ny Petera, toy ny nalalanao any Natanael, toy ny nalalanao ny tsy nety tamin'ilay vehivavy verira, nefa miteny amiko io lehilahy io fa ianao tsy miova omaly sanio ary marak'izay, koa tompo avelao ny finoko hanendry anao. Ary raha ataony zany ka porofony tsara tanteraka ny tenany fa eto firy aminareo no ino azy amin'ny fony rehetra raha anao anio izy na dia ho any anankiray monja na roa na olona telo mba ho vavolombelona hitanareo any Andriamanitra. Ankehitriny Andriamanitra raha io zavatra tsy takatry ny tanan'olombelona mihitsy zao, tsy maintsy ho fisehon-javatra mahagaga io tsy fahita, koa mangataka ny anampinao ankehitriny tompo eo an-tananao aho, ataovy amiko arak'izay hitanao fa mety amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ankehitriny meteza ho tony manana fanetretena fotsiny ataovy ampanajana hoe tompo anompo anao aho, fa ho fahamarinana zany ka raha afaka anendry ny lambanao aho dia valio aho amin'ny alalan'izao lehilahy zao, fa zay no anaporofo amiko fa fahamarinana ny voalazany. Tsy zany ve? Firy no efa nahita ny sarin'io hazavana io, efa nanerana firenena rehetra zany, nandray an'izany ny siansa ka nanadiady an'io teny rehetra teny, eny eto mihitsy izy ankehitriny. Dia ilay nilaza ny amin'ny fanambadiana azy fisarahana ihany, lay teo amin'ny tendrombohitra ihany ka nampiazongozona andreo avoana teny, lay teo amin'ny renirano tamin'ny 3:7 ihany, lay tsy miova omaly sanio ary marak'izay, izy ny tsy miova. Ankehitriny indro misy vehivavy fantana ankehitriny fa nisy zavatra nitranga miantona eo ambony mihitsy eo hazavana io ankehitriny, mipetraka io izy maitso ny akanjo bany na toy zany, tsy fantatro io vehivavy io, ataoko fa tsy mifankalala zay, marina zany. Inonao ve fa Andriamanitra misy zavatra ilainao, nefa inonao ve fa afaka nambara amiko ny olanao Andriamanitra, ary zay no ataony dia fantatrao fa tsy maintsy ho hery mahagaga zany, satria tsy fantatro ianao, fa tsy maintsy amin'ny fomba mahagaga ny aviany zany, miankina amin'ny fiheveranao azy, afaka iandany amin'ny mpisorona ianao ka hiantso an'io devoly, na afaka iandany amin'ny mpino ka hiantso an'izany ho Andriamanitra, na inona na iny inonao dia aveo ny andraisanao valiny. Raha ambaran'Andriamanitra amiko ny olanao, anaiky azy ve ianao ho toy ny fanavotana ho an'izany olana zany? Tsy fantatro ilay olana, saingy fantatro ary fantatrao fa misy zavatra mitranga ankehitriny. Eny, avelao aho ilaza aminao zay tsapanao ankehitriny dia ho fantatrao fa tsapana tena misy hafanana malefaka sady mahafinaritra eo ampijerena tsara an'io aho. Io lay hazavana, hazavana amin'ny loko volona metaly zay miantona io raha vehivavy, fa raha vehivavy dia mijaly amin'ny aretim-bavony, misy karazana fivotosana eo amin'ny vavoniny, tsy aveto izy, tsia avy lavitra ianao sa tsy zany? Mara zany, avy any Wisconsin ianao, tsy zany ve? Zany tokoa. Ankehitriny sitrany ianao, ny finoanao na sitrana anao. Ankehitriny lazao aho hoe iza no tendrena vehivavy 5 metatra lavitra azy aho, nanendry izy an Jesosy Kristy lay mpisorona be. Inonareo ve zany? Jery vehivavy anankiray zay efa andresako aho, io vehivavy io mijery azy mihitsy aho satria mafy tokoa ny vavaka ataony ho an'ny lehilahy ray. Laza tamiko izy fa nisy lehilahy tsy nambarany tamiko mihitsy ny amin'io, fa ny anarany dia Madame Waldrop, avy any Phoenix izy, tsangana tamin'ny maty izy io ary tonga niaraka tamin'ny radiografia ny dokoterany ka naneo ny mamiadana tao am-pony, maty teo amin'ny laram-bavaka izy. Efa firy taona lasa zay ry Madame Waldrop, 20 taona lasa ary iny fa mipetraka eto izy zao arivo zao, vavolombelona velona. Tonga teo amin'ny fivoriana ny dokoterany nitondra ny oreo ahoana nafahany vehivavy io velona, nefa dia indro izy tsy misy ahitanany amin'ny intsony. Misy olona netiny ary mpivavahana ho azy izy. Eny,
eo andalam-pahafatesana izy io amin'ny diabeta. Eny zay ny fantatro, saingy no mivavaka ataonao fantatrao fa tsy malala azy io ary madame Aldrop. Avy any Missouri izy ary antsoina hoe Ramsey Cooper. Maro zany. Ankehitriny mino venao afaka miverina any an-tranonao ianao ka ho sitrana Ramsey. Miankina aminao zany raha ino ianao. Indro misy vehivavy ary mampijaly azy ny soika efa ratsy be. Tsy aveto izy mipetraka amin'ireo olona maro reo izy ao etsy amire. Antenaiko fa azony tsy aveto izy avy any Georgie. Ramatokely McKinney, mino amin'ny fonao rehetra venao sady mino fa anasitrana anao Andriamanitra mitsangana raha tsy mifankalaza sika kamarana zany. Manasitrana anao Jesosy Kristy. Mino venao ao an-damosika ao misy lehilahy mipetraka eto ariko mifandray amin'Andriamanitra izy. Ary ny zavatra ilainy mananjanaka kely marary fo izy. Zazakely io dia misy rivotra ao am-pony raha ny voalazan'ny dokotera. Ny anaran'io lehilahy io dia Ramsey Cox. Tsangana Ramsey Cox. Fa nilaza tamin'ny Sara zay nieritreretiny tao an-damosiny izy. Etsy ampitany lalatsara misy azy mihitsy somary arina kely misy lehilahy tsy aveto fa avy any Nouveau-Mexique. Tsy mbola nahita azy mihitsy ato eo amin'ny fiainako. Eo ampijerena azy mihitsy azy ao ariko izy. Avy any Nouveau-Mexique izy. Ary io lehilahy io misy zazavavy kely manahirana azy fa misy zavatra tsy ara-dalàna eo amin'ny vavany zazavavy. Zany de ny lanilaniny ao amin'ny vavany no tsy ara-dalàna. Ary io lehilahy io dia antsoina hoe Ramsey West. Afaka hitsangana venao Ramsey? Tena tsy mifankalaza zahay nefa ny Tompo Andriamanitra dia anasitrana ny zanany. Mino amin'ny fonareo rehetra va ianareo ankehitriny? Firy aminareo no mino amin'ny fony rehetra ankehitriny? Koa move tsy Jesosy Kristy no tsy miova omaly sy ny ora mandrakizay? Anaiky azo mpamonjy anareo va ianareo zao? Atsangany tananareo? Mino azo mpanasitrana anareo va ianareo? Indro eto misy olona malemy mipetraka eo na toy zany eo amin'ny filanjana. Afaka mandreha amin'ity micro ty venao? Tsy mahafantatra anao ah. Vehivavy mitsilany eo fotsiny ianao. Raha haiko ny sitrana ianao dia nataoko zany. Tsy afaka manasitrana anao ah. Tsy misy olana lehilahy faly fotsiny zany sitrana zanany. Tsy mahafantatra anao ah. Vehivavy ianao ary zany lehilahy sambany teo fiainantsika ny miaona raha ny fahalalako. Reto olona nitondra anao raha ny marina sambany ianao nitonga eto nentina teto fotsiny ianao avy any lavitrany ianao. Misy aliko ny fahafatesany eo aminao. Oma miadana ny mahazo anao. Tsy malemy ianao oma miadana io. Tsy misy azony dokotera atao aminao tsony. Marina zany. Ary azo antoka fa ho faty ianao. Tsy misy azon'ireo dokotera reo atao aminao tsony. Ndray mandeha nisy boka telo lahy nipetraka teo amin'ny vavahadin'ny Samaria. Ary ireo boky reo fa nahoantsika no hijanona mipetraka eto mandrapahafatsika satria ny tao an-tanàna rehetra dia maty ny anohanana ka ny fampihinananaka izy reo. O reo raha mandeha ny antobon'ny fahavalo sika reo Sirianina raha vonomy moa sika efa ho faty raha teo sika. Fa raha mamonjy antsika izy dia ho velona sika. Dia nanandrana izay ho anjara izy reo. Ary tamin'izany fonoa zany tsy ny tenany ihany novonjeny fa ny andiany rehetra. Eny ho faty ianao raha mitsilany eo. Tsy ny andehany amin'ny tompo toy izay nataon'izy ireo nangatahana aminao fa asaina ianao ao an-tranony ray. Efa ho faty no mamiadana ianao. Tsy afaka hivelona ianao raha tsy noho Andriamanitra. Tsy aveto amin'ity tanàna ty ianao. Tsy aveto manodidina eto avy any lavitra be any. Avy any Milwaukee ianao. Marina zany. Hitako io tanàna io fantatra io. Marina zany. Mino ve ianao? Anaiky an'Andriamanitra ho toy ny mpanasitrana anao ve ianao ankehitriny? Raha anaiky ianao na toy inona mety fahosanao, na toy inona mahatavelanao eo am-pandriana. Inoko fa raha eo amin'ny toeranao aho dia hitsangana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Araka an'io filanjana io dia hody any an-trano ka hivelona ho voninahitr'Andriamanitra. Ankatoa avy ianao amin'ny mampaminan'Andriamanitra, mitsangana araka mandehana areoko sitrana.
akositrany. Don't be scared. Asa matahotra, miarena amin'ny filanjana io. It'll make you right. Anasitrana anao Andriamanitra. Hitanareo. Somebody hold her so Aoka isy azona azy mba ahafahany hitsangana sy handray hery. Do you believe God? Mino an'Andriamanitra ve nareo? Just let her get a little Avelao sleep. fotsiny izy handray hery kely ho salama izy. That's it, sister. Zay indrindra rena bavy. There she is. Indro ary izy amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy. Andesika hitsangana ary ome fiderana Andriamanitra. Izy ny tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Mandehana fa ny Tompo Jesosy Kristy mitahanao.